makasitraka atsika tsirairay avy a arabaintondratsika rehetra zay tonga tratrantso eto androany am'izao fotoana zao anatin'izao vandarantsika vavaka fiembenana zay rano amin'ny fandarana andramoka izao a ny mpikamba anatinatin'ny vavaka fiembenana ny groupe zay maharesy a ary a izay menakavy kely a ato anatin'ny fandarana andramoka izao aky radio a de faly mirabantsika tsirairay avy tonga soamantsara eto indray ary fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto androany de arabaintsika rehetra tratran'izao andro sabata izao ihany koa fa savan'Andriamanitra ne hirotsaka tsy manapetra amintsika tsirairay avy de andaontsika hitsahatra fa sitrapon'Andriamanitra izany de mirabantsika tsirairay avy a ary mirabanao manokana raha izay anao vao niaraka taminay teto de tonona aminao fiadanan'ny tompo a de maniry aho hoe ahatratra amin'ny farany eto anao de mba ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra de azo hery ianao a de raha misy tsy salama anasitrana ny tenin'Andriamanitra raha kivikivy ianao a de ampiakatra ny fononao ny tenin'Andriamanitra de maretatra amin'ny farany adindray sasany hoe raha antsika ianontsika vavaka hira toriteny fa mirabelarina ny toriteny a tsy tokony nitaka ny idiriny teto ny voano eto fa ahery ianao raha mialy eto tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tahiny tompo tsika rehetra zay efa paketo foana isan'andro de anisan'ny tafiditra voalohany teto androany nababitsika Marizoa de tononona aminao ny fiadanan'i Kristy a ny fahasoavany a ny famindrapony a hirotsaka aminao tsy misy fetrany izany ary naroviana ary naiza le anao de ny tanan'Andriamanitra ne tsy mba hiala aminao mandrakizay raha nabavy Marizoa de le tananakavanan'ny fahamarinana nitarika anao a isan'andro isan'andro a amakivaky a ranomasina hitety lohasaha anivatsiva tendrombohitra amin'ny anaran'i Jesosy a ho tanteraka aminao zany tahiny tompo Marizoa de tahiny tompo ihany koa Felinarakoto Kodanela Yama Kodaleoni Bertsaba Mampionina Yama Lovlitina tahiny Jesosy Erikaraka tahiny tompo Rodine Marie Eliana tany amin'ny Tsaizy tafiditra ahoana tany amin'ny Tsaizy ahoana ena ny tafiditra manoboka koa de mizahatra mampime tany amin'ny Tsaizy ahoana ena ny tafiditra tahiny tompo Ranavavy Berta Ajaska Patitsy de tahiny tompo Berta Sava Razana Monika Aloe Vera Geneviève Mananjara tonga soa dia tahiny tompo ihany koa Tody Rahono soa Naël tahiny Jesosy tahiny tompo a Suzelle Fity Frangina Condrina Rosine tonga soa Rosine de tahiny tompo a tsisy isorana Marizoa Mami tahiny tompo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra faly be mahita anareo a ary niafatra aminareo de zao hoe mifanto tsara de maharetatra amin'ny farany androany a ny ekipa araka amiko eto de tahiny tompo koa Verselina tonga soa niaraka amintsika eto androany a de ndranambavitsika Lovlitina no hivavaka fanombohana ary ao ambadiky zany ao aorinan'izany indray a de hitondra antsika tenin'Andriamanitra eto a i Mampionina hitondra tenin'Andriamanitra eto androany de hivavaka ho an'ny firenena ndranambavitsika Berta vazaha moa androany a dia amelabelatra takany mahazatra eto ihany de matoka fa hifampaheritsika de matoka fa ho tahin'ny tompo a isika tsirairay avy andao ary tsika aloha ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra raha loatra raha apetraksika am-pelatanan'Andriamanitra ny fotoana de andao a ampandrosotsika ny anabavitsika Lovlitina izay hitondra antsika ao anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity de rehefa avy antsika hienohira tsy misy famentinana aloha toy ivity androany fa tsy nahivita fametinana amin'ny teny frantsay izy androany tsy olana akory zany tahiny tompo ary a Ranavavy Lovely a ianao no ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra de tahiny tompo fahombiazana fitahina koa hitako miditra eo a dia tahiny tompo a Ranavavy a Lovely ianao ny fitenenana
manona fiadanan'i Jesosy ho amin'ny pastera sy ny ankonanao dia tahian Jesosy ihany koa sika tsirairay avy izay tonga eto dia hiara hivavaka ary tsika miatrahantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra izao fotoana izao ry havana malala. Ry Jehovahandriamanitra rainay tsara sady masina indrindra izay ny an-danitra faly indray Jesosy mifonay ary mankalaza midera manome voninahitra ny anaranao indray izay tonga tsirairay avy reto. Eny tokoa Jesosy nandalo Pentekoste izay tsirairay avy reto tena hoe nandraisanay hery, nandraisanay indrindra fanahy masinao izany Pentekoste izany koa dia matsiaro sambatra izay Jesosy malalo satria izany fanahy masinao izany indrindra no mbola manosika anay indray angetahetanao eto. Dia tonga eto izay Jesosy malalo, tonga eto izay Jesosy ny foamam-pananay Jesosy malalo dia efa vonona indray ny iainanao, iaino ny afatra Jesosy andreny feonao Jesosy malalo anovo hery indray izay Jesosy tonga eto hitony ny fitiavanao indray izay Jesosy hanambara ny fahatsaranao indray izay Jesosy malalo izay hoe fitiavana tsy lany hamahamiana Jesosy dia matsapy izay Jesosy fa mbola izany fanahy masinao izany indrindrandrindra no mbola mandresy lahatra ny fosiny fiainam-panahinay koa dia misaotra anao izay Jesosy malalo, misaotra fa mbola anisan'ny olona no fidianao izay ary mbola notantananao sy narovanao Jesosy malala segondra minitra izay narovanay nandritry n'iny herinandro iny Jesosy dia mbola tsy avilanao ihany koa izay Jesosy ho diso anjara amin'izany teny izay hoe horenesina eto izany amin'ity andro ity dia efa vonona izay tsirairay avy reto Jesosy andreanao koa dia atreo feno izao fotoana izao Jesosy malalo dia aokanianao Jesosy malala fanahy masinao ameno anay anenika an'izao fandaharanay izao Jesosy andrasanay indray fifaliana, andrasanay indray fitahiana ary fahasoavana avy aminao Jesosy dia ianao ny Jesosy alotra ny teny rehetra izay ho ambarany mpanompo ny fidinao zarany izany teny izany eto amin'ity anio ity dia ianao ny kasika Jesosy ambabo ny fony izay rehetra hoe mitady ianao izay mangetahetanao eto Jesosy ary ataonao hamozato eny amin'ny fiainanay tsirairay avy mba hiainanay sakatoavinay Jesosy izany teny avy aminao izany. Vonona izay Jesosy ny hanompo anao, vonona izay Jesosy malala ny fikitra aminao mandrakariva dia vonona ihany koa izay Jesosy ny hanadatra anao raha mbola izany fitiavanao izany Jesosy no mameno fonay ato anatin'ity fonay ity Jesosy dia misy matoka fa efa hiaro ny connexionnay tsirairay avy ianao Jesosy malalo ary anaitra ny asany ratsy rehetra izay mahatonga hoe tsy fifatohana eto amin'izao fandaharana izao Jesosy dia ampanjaka lala ao anatin'ny fonay teny ianao Jesosy dia voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika lovilitsika tamin'izany vavaka matsiro izany. Dia marina tokoa aloha misy manontany hoe mampiona eo amin'ny teny hoe zatra n'le 22 heures ny olona androantsika nanomboka lolotsika satria tsy nisy ny fandarana misandrata androany ho anareo izay teo dia nahita fa tsisy ny fandarana misandrata noho ny antony tsy nety kely ny ara-teknika dia najanona moa izany ny fandarana misandrata dia izany hoe lasa nanomboka lobetsika satria nalalaka tampoka indray ny fotoana ho an'ny vavaka fiambinana dia izay mety mbola mahataraiky ny olona ny arindrina any fa dia ho tahin'ny tompany hoe tsika rehetrarehetra misaotra anareo antsika rehefa tafiditra eo nareo dia efa zava-dehibe izay tonga eo ihany ny sasany rehefa avy eo dia tahiny tompo raha nytare Marie Charline fanilo Zavandramanina Tojo Mikael Verselina mpanarabaiko teo Mami mpanarabaiko ihany koa tahiny Jesosy nareo tonga soa alibe mahita anareo andao aloha tsika anao hira anankiray dia ambadika ty hira ty tsika hitravetrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ny anabavinareo moa izany mpavadiko mampionina ny anamahiny soa tahiny Jesosy makasitraka raha nabavy Lovely dia Andriamanitra manakirem-pahasoavana amala fitianao tamin'ny asa izay vitanao atolosoan'izay rehetra mety anaty ady indray ty hira ty dia izao Andriamanitra efa niteny tamintsika nareo anginy fa za hiady anareo dia mahereza indray izay mety mandalondalo anaty ady amin'izao fotoana izao eto moa tsy lozan'izay olona hoe tonga eto ka manana ady izany hoe isan'andro zany eto misy olona foana anaty ady tsy maintsy ampaherezintsika foana ny olona anaty ady omaly mety efa afaka izy androany misy hafa indray eto mety tafiditra mitolotolo lahady mafy dia mahereza ianao tahiny tompo meno finaritra.
fiana ny fofofofo nameny rivotra tinyeliteny fa efa rava onyana soyany fa ny tompo tsy manda
Alléluia. Tadidio izay fihetsika kelin'le zandry kely izay natony tadidio fa Jesosy efa miado anao, ianao kosa angina. Alléluia. Dia mahaiza mangina rehefa ao anatin'ny adinao fa aleo Jesosy hiady, aleo Andriamanitra hiasa. Raha vao tsy mangina mantsy tsika dia Andriamanitra lasa tsy miady indray Andriamanitra. Dia misaotra anareo nankafy an'le hira dia hotsaroana indray Suzelle zany efa mandeha iny hira iny fa dia nakasika azy iny hira iny. Dia tahiny tompo artizanay de Madagasikara, Nabavlina, Zizi Carla, izay koa mbola tsy voaravako, Berte efa narabaiko, Nambiny Tsomakrina, Tongasoa, tahiny Jesosy daholo isika tsirairay avy. Alléluia. Daholo tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika. Za matoko fa ampaherenao ny tenin'Andriamanitra izay renaisinao eto androany. Androany moa tsika dia hiaraka amin'ny mampionona zany hoe tahaka ny mahazatra antsika dia misy toriteny mampionona anatin'ireny vavaka maraina izay arahantsika ireny. Dia ao anatin'ireny no za zany maheno ilay toriteny any ampiasana any dia za hoe mba tena mahafinaritra anarany mba velabelarina zany toriteny zany betsaka aminareo koa no tsy maheno ilay vavaka maraina. Dia averintsika androany anankiray amin'ireny toriteny ireny ka azagaky nareo raha tsy miaraba anareo tsy mampino to dia toriteny tsy hoe na manotezitra na ahoana fa ny fiarahabany efa nataon'ny tany aloha tany tamin'ny anatin'ny fandaharana fa ilay toriteny zany dia nitsoahana tao anatin'ilay fandaharana. Alléluia. Dia minofinaritra fa dia tahiny tompo aloha Ranabavy Mihaja, Jesosy Mahery, dia Ranabavy Claudia, Ravelarosoery koa dia tahiny tompo isika rehetrarehetra tonga soa daholo. Daholo hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Rapitso afinaritra ny fotoanantsika ary ifampahery tsika rapitso. Misy aminareo mantsy ohatrany anaty ady dia misy olona ary aminareo mivady amina mihitsy hitondrana ambavaka azy manokana rapitso ao anatin'izany ady izay lalovany sy ho hatrehany zany. Dia mampahery an'izany olo zany ary mampahery antsika rehetrarehetra ihany koa. Amboariny fotoananao rapitso raha mbola tsy niara ny tandrinandro sabata taminay ianao dia andramo ange rapitso andramo ka izaho dia ary hivavaka isika. Misy aminareo averiko ihany maniry mba hanarika commencement miaraka aminay ny fandaharantsika rapitso zany dia feno rehefa isaky ny sabata manomboka amin'ny 9 ora dia efa eo izy mirahalahy amin'ny taritin-drahalahy Jonatana ny commencement akira dia miasa an-drahalahy tojo amin'ny famotinana ny toriteny nandritra ny herinandro. Vita izay dia manomboka ny appel antsika ao anaty Zoom dia miditra amin'ny commencement isika ao anaty groupe. Misy aminareo zany maniry mba hanaraka an'izany ampidira Zoom dia mitenena dia ampidiriko ao ianao rapitso alefako aminao ny lien, alefako aminao ny code secret dia miditra anaty Zoom miara mitandrina sabata. Vita indray ny commencement amin'ny ray sasany eo dia miomakomana izay dia manomboka amin'ny amin'ny 2 eo indray fotoam-bavaka izay rahantsika mampionona dia dimbiasako amin'ny toriteny. Vita indray izay dia mbola miverina anaty Zoom fiderana tsy hay na amin'ny firy vao tapitra na amin'ny firy. Vita indray izay tonga indray ny fandaharany Ranabavy Selina amin'ny 9 alina. Hitanao tena completo amintsika. Tokony ho voky tenin'Andriamanitra ianao eto raha miaraka aminay tokony tsisy fotoana avarindrina na hampangatsiatsika anao mihitsy fa tokony iredareda foana ianao. Tahiny tompo razana Monika tonga soa ndao ary hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Tahiny tompo ary mampionona anao avy hatrany ny fitenenana dia veneto avy eo mamelabelatra ny toriteny. Ary nijery tenin'Andriamanitra tsika ifampahelina tsika androany. Nijery tantarana olona tsika olona anankiroa izay mitovy trangam-piainana. Misy trangam-piainana mitovy ny situation tena mitovy mihitsy ny ainan'ireto olona anankiroa reto. Saika izao rehefa mitovy ny zavatra misy dia samy nanana ny fanapa-keviny koa nefa. Ary eo amin'ny toe-javatra anankiray mitranga ny havana malala rehefa misy zavatra mitranga eo anoloan'ny olona dia misy décision ngeza be ihany koa.
ao anatin'izay. Misy fanapa-kevitra, misy lalana safidiana. Fa zao io lalana safidiana io dia io no mamaritra no avy. Ianao zany na misafidy zavatra iray ianao androany dia fantaro fa io no mamaritra no avinao ihany koa. Halleloia. Dia miankina misafiditsika foana no avitsika. Ary reto olona anankiroa reto dia tena zany mihitsiny. Dia tsisy zany fa ny Rota sy ny Orpa. Mety foana moa na Orpa na Orpa. Fatsika malagasy dia ataoko hoe Orpa no famakiko anazy. I Rota sy Orpa dia ohatra izao ny tantara tsy ho vakitsika lava be fa amaky versetsika rehefa avy eo fa tantaraiko fotsiny izy. Izy amin'ny vavy reto izao samy vehivavy Moabita. I Naomi no rafozam-baviny ary i Naomi dia tsy Moabita fa Betlehemita izy. Izany hoe tanànaka zanak'Andriamanitra zany izy, tanànaka profeta izy Betlehemita izy. Fa zao rehefa nisy mosary teo amin'ny tany teo Betlehema dia lasa zareo ny findramonina Naomi dia ny vadiny dia niaraka tamin'ny zanany Rola dia nandray tany amin'ny tany Moaba. Dia rehefa tonga tany mipetraka tany ry zareo dia lehibe tany ilay zanany Rola dia nanambady. Dia nampakatra vehivavy anankiroa Moabita. Dia ny anankiray Rota ary ny anankiray Orpa. Samy vinanty vavy Naomi zany izy amin'ravavy reto. Dia rehefa mitoetra ela tao izy efa miaraka tamin'ny vinantiny anankiroa dia maty ilay rangaha vadiny Naomi. Dia avy eo koa taona vitsivitsy teo aoriana dia maty ihany koa ilay zanaky Naomi anankiroa. Izany hoe izy Rola zany maty daholo. Dia tsy nisy afa-tsy Naomi sy Orpa sy Rota sisa no tavela tao anatin'ilay ankohonana anankiray. Dia rehefa teo amin'izay dia nanapa-kevitra Naomi fa hiverina any Betlehema izy any amin'ny tanànany ray aman-dreny satria tsisy nininona ho anazy intsony ao amin'ilay tanàna ao amin'ny Moaba zany. Dia lasa izy. Ary rehefa andeha izy dia nanome safidy an'izy miravavy. Ny tena marina tsy hoe nanome safidy fa ny teny azy miravavy mihitsy hoe aza manaraka anareo. Izany hoe namakany. Tsy namela azy miravavy hiaraka taminy satria fantany tsara hoe efa maty ny zanany, inona tsony no antenaina tapitra hatreo ny fiainana, izy miravavy mbola tokony hanana ho avy mamiratra, mbola tanora afaka manambady. Fa ianao kosa tsy afaka hiteraka tsony. Izay mihitsy ny teneniny afaka io ny Rota toko voalohany manontolo fa mitantara zany tantara zany. Zaho izy tsy afaka hanambady tsony, tsy afaka hiteraka tsony inona ny antenanareo ety amiko. Tsisy ninona tsony aho izy fa mandeha ihany nareo miverina. Marina nge zany dia avany malala e. Arinao tsy olona tia tena ka hoe izy nefa tokantena sy efa lehibe dia hoe fihiniko reto vinantiko reto mba hikarakara. Fa tena navelany mihitsy ary tena nosakanany tsy hanaraka azy satria fantany fa misy ho avy mbola miandry an'ireto vinanty vaviny reto afaka hanambady ireo. Fa zao rehefa namalala rehefa niresaka izy telo mianaka dia samy mifanao veloma. Dia samy mitomany isakana miteny zany nao hoe mandehana miverina ozy izy Naomi amin'izy miravavy fa aza manaraka. Dia mitomany midradradraka izy miravavy. Dia malahelo any Naomi samy malahelo any Naomi satria mafy ny fisarahana. Fa tao anatin'izay alahelo izay nefa dia mizara roa. I Orpa dia nanapa-kevitra ny hanorika ny Naomi tamin'ny ranomaso ary nisaraka teo ny lalan'izy telo mianaka, nisaraka teo ny lalan'izy mianaka. Dia lasa i Orpa nandeha tsy nanaraka ny Naomi izy. Fa i Rota kosa dia safidy any fikitra tamin'ny Naomi. Halleluia. Tsy nety niala Rota. Ozy Rota hoe amaky tena Andriamanitra amin'izay tsika engehany amin'ny Rota toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy fanao hoe fa hoy Rota
aza manery andao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao fa izay alehanao no alehako ary izay hitoeranao no hitoerana ny firenenao no firene ary ny Andriamanitra no Andriamanitra. Aleloia. Izay tany hahafatesanao no hahafatesana sady ihany koa no andefenana ataony Jehovah no koa izany mihoatra noho izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Aleluia. Vehivavy Moabita io fa zao niditra tao anatina ankonana zanak'Andriamanitra izy io ary tsy izy rery fa izy mahavavy miara-niditra tao. Olona mpivavaka reto olona reto manana ny Jehovah ho Andriamanina inomby sy ny zanany dia efa nisy zavatra niarahana tao ary fantatro rota tsara iza ny Andriamanitra inomby fa Jehovah. Fantatro orpa ihany koa fa Jehovah no Andriamanitra inomby sy ny vadiny. Aleluia. Fa zao ny avana malala teto dia nisy fanapa-kevitra araka ny teniko anao hoe ny ala-pahanao hevitra androany ny safidinao androany dia mamaritra no avinao rapitso. Aleluia. Fa rehefa ny safidy ry havana orpa niala izy nandeha izy nandao aminao izy midikany hoe nomy dia mahafinaritra efa nampinatsika teto anareo efa teto ny atao hoe nomy dia mahafinaritra midikany dia mifidy miala taminao izy satria efa tsy mahafinaritra intsony lasa ilay nafinaritra rehetrarehetra maty ny zanany tsy nisy natenainy tapitra teo amin'ny fahafatesany vadiny ny fanantenany tao aminao tapitra teo tsy nety nytointsony satria raha jerena tokoa ny amasanao olombelona afana tena tsisy atenaina ntsony ka inona no atenaina vehivavy antitra mbola mieritreritra mihitsy oriko hoe mbola zandry eny amelona an'io sy sahinana amin'io zany efa ozy izy mba manana ny hoavy koa tokony hijeriny hoavy koa. Aleluia. Fa zao lasa izy ry avina malala tsy nanantena ninina ntsony izy fa tapitra teo ny fanantenany tapitra teo amin'ny maty ny vadiny kivy izy inona ntsony aleoko manorina fiainana vaovao velomy ianao ronomy lasa dia lasa izy ary zao teo koa ny nahitana azy foana tato anaty baiboly tsy voasoratra tato ntsony ny anarany sotatra ntsony no ny fiainany aorianan'io hoe rehefa nandeha ve orpa dia nahita vady ve izy vady otriny ahoana fiainana manahoana ny ainany tao aorianan'io tsy voasoratra tato anaty baiboly zavatra izay fa nelota kosa iavana nitoy lalana. Aleluia. Nitoy ary ny tena maro teo vao tena nanomboka ny tantara ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao indraindray misy olana indraindray misy safotofotoana misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ary nao dia nisy fotoananao tena kivy rehefa tavaverina tany amin'ny tany moa izy dia ny olona tena inona fa ozy izy tsonatsony hoe nomy fa ataovy hoe mara ozy izy ny atao hoe mara dia mangidy azatsona honao ntsony satria efa tsy mahafinaritra ntsony ozy izy fa ataovy hoe mara indray ny anarako. Izay ny fandraisany nomy azy nomy ny nanovany anarany fa tsy Andriamanitra no tena manomboka androany nomy dia mara ny anaranao fa inomy ny nahita fa mangidy ny fiainany dia izy ny teny manao hoe ataovy mara fa tsy Andriamanitra. Aleluia. Fa ny zavatra mitranga ry havana malala eo amin'ny fiainantsika indraindray io zavatra io tena mahakivy ary eo foana ny sampanan-dalana mamaritra no avin'ny olona eo amin'ny olana eo amin'ny trangan-javatra io. Ny anay zao ny sampanan-dalana teo aminay dia neninao zany zao maty ny vadiny dia tapitra teo dia ohatrany hoe tsisy ninona ntsony neny orpa fa ny anay tapidalakaleta amin'ny fiainana bokany trosa ny ainga mihiba tsy nanana na dia sakafo-noanina aza sy ny sisa sy ny sisa samy nanana toerana daholo tsika ireo tao anatina fahadisom-panakanana tao anatina fahakiviana anatina farerahana trangan'ny zavatra fa ny zavatra ty
ny safidinao androany, io no mamaritra ny rapitsonao. Alleloia. Aiza ny safidinao? Andriamanitra tsy manery, no tsy manery anany tena marina, no mianany tena mihitsy mandehana fa rota iafana. Io 940 io no namaritra ny fiainany, ary nanomboka teo ny tena marina, nanomboka teo ny fiainany rota. Teo vao nanomboka ny fiainany Isonaomy. Ny Enorpa ny farana teo, ny ato anaty baiboly, ary za tena mino, na dia tsy voasoratra tao zany. Fa ny Enorpa rehefa samy nanana ho avy izy maravavy ireo. Samy nanana ho avy izy tao aorianan'io. Fa inoko ary ateneko ary tena zato isan-jato ny finoko. Fa tsy na dia samy nahita vady azy. Tena zarefa na mbola mino hoe rota tena tsara lavitra ny fiainany. Tsy haiko izay fiainany Orpa. Fa mino aho. Fa ny fiainany rota tao aorianan'io tsara lavitra. Voatantara amin'ny atsipiriany. Alleluia. Fa rehefa niala teo, irota Sinomy tafa velona tany amin'ny tany a Betlehema. Dia vakinao ny tantara rehetrarehetra tsika hoe tsy voafetra ny fotoana. Fa adinodininao fa kay Naomi io kay nanana havana mpanjato be. Ohatrany adinodininy amin'izy niala tany amin'ny Moab. Fa raha io no nitenenina amin'ny io, lasy Orpa. Namaraka koa i Orpa. Ozy Orpa hoe ndeha koa fa kay hoe misy anasamy Boazy e. Hay nataorinao na izy samy Boazy zany dia mba eona kely amin'izany mba présent teo. Fa tsy niteninao. Satria tsy tao anatin'ny sainao akory aza hoe misy an'izany Boazy. Mpanan-karem-be, mpanjato be any Betlehema. Fa nandeha fotsiny. Alleluia. Fa rehefa tonga tany vao nidécouvrir hoe tany rota vao nafantatra ve ianao manana havana ohatr'izao hoe. Alleluia. Satria nahoana? Ny safidin'ny rota dia izao, ny Andriamanitra no Andriamanitra. Na dia hafa firenena azy ary Naomi. Fantatrao fa za Moabita. Fa izao manomboka androany ny Andriamanitra no Andriamanitra. Alleluia. Na handray an'i Jesosy izy. Ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Tsy netiny saraka tamin'ny Naomi izy rehefa namalala. Fantany fa io Naomi io. Io ao anatiny io ny loharano ahafahany mbola mahita fahasoavana. Io ny nahafantarany an'Andriamanitra io Naomi io. Dia hozy izy hoe za tsy misaraka aminao aho. Fantatro izy rota. Rehefa mba fantapatatra ihany zany Jehova. Alleluia. Na dia tsy mbola nivavaka taminy aza hatramin'izay. Fa manomboka androany dia ny Andriamanitra ro no Andriamanitra. Izay tany hafatesanao dia any koa ano molevina. Alleluia. Alleluia. Tsara irery afa n'Andriamanitra. Fa nandeha izy rehefa. Ny sara-dalana rehefa vehivavy anankiroa izay nitovy départ, nitovy fiaviana, nitovy problème. Fa maninona misy olona samy manana mafy e. Voan'ny kansera ohatra. Dia maninona ny olona sasany tonga dia mifidy makany amin'ny mpanandro sy ny mpanompo saky. Fa maninona ny olona sasany tonga dia mifidy hoe Jesosy io sy tranany. Tady mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hametra tanana. Mitovy ny zava-misy fa samy hafa ny safidy. Ary ny safidy mamaritra ny avy. Ry havana malala. Tantarana finaritra ny fiainan'ny rota teo. Ary ianao milay tenina na hoe ataovy mangita ny anarako fa aza atao mafinaritra. Hoy izy Andriamanitra hoe kalma fotsiny ianao. Fa misy olona io. Alleluia. Manapa-kevitra hifikitra aminao. Io no fitahinao anao. Rota ihany koa dia nampanantena an'Andriamanitra kalma fotsiny ianao. Fa amin'ny alalan'ny olona fikirinao io. Io no fitahinao anao. Alleluia. Samy tsy misy nalala izy mianaka rehefa niala tany. Fa nandeha fotsiny. Ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao tsy fahafatesana. Na dia fahafatesana aza ny fahitanao anio. Fahafatesana ny fahitanao ny Rota sy Orpa ny nialany tany Moab.
satria tena maty tokoa ny zanany, tena maty tokoa ny vadiny. Fa tao ambadiky izany ovina ny toritenitsika ilay teny hoe na dia tratrano tsiro imbetsaka azy Saoly i Paoly dia ny fahasoavan'Andriamanitra nanaraka azy teny foana. Alleluia. Ianao ninona zavatra miatra amin'ny fiainanao, mety ho sisa ianao hoe kamboty aho, za ty moa dia tsy manandray aman-dreny intsony ny olona ireny mbola velindray aman-dreny za izy tsy mba hitaraina koe. Mety manano teny ianao maty vady ho sisa ianao hoe ny olona tony mbola manambady za ty miady reny ane zao mamelon-janaka reny aho. Ny olona mety manana zavatra tsy anananao, fa zao ny zavatra teneniko anao androany. Ianao maherezy fa ao ambadika io zavatra iainanao io ny avana malala, mbola misy fiainana mahafinaritra ao man'Andriamanitra ao anao. Amin'ny anaranao tsy nosoloana fa nijanonao mahafinaritra foana. Na maty zanaka izy, na maty vady izy, ninona fiainana dia nijanonao mahafinaritra satria fantatra Andriamanitra fa ohatry ny mangidy io androany fa afinaritra io rapitso. Alleluia. Afinaritra io rapitso. Tianao Jesosy ry havana, tena tianao Andriamanitra. Azony rota ny loka be, azony rota ny havana malala, azony izay nirindy, tena mihoatra lavitra anao izay nieritreretiny no azony, satria izy anisafidy izy ny fikitra tamin'ny rota hiaraka amin'ny Jehovah Andriamanitra rota Naomi. Ary ny teny manao hoe ny Andriamanitra n'Andriamanitra ry Naomi. Tsika indray dia tsy misaraka izany ozy rota. Andao fa za miaraka aminao aho. Alleluia. Fa atokina ny havana tsy misy ohatr'izany aho. Rehefa inona ianao no atoky an'Andriamanitra, atreza ianao ny fikitra amin'Andriamanitra ry havana. Fa mila mifikitra amin'Andriamanitra ianao. Mila mifikitra amin'Andriamanitra ianao dia ahita ny Boazy ianao. Ahita ny Boazy ianao. Ahita ny Jesosy ianao. Jesosy angeny apakatra antsika. Jesosy angeny io mpanjato be io. Apakatra ny fiangonana. Alleluia. Apakatra ny rota. Alleluia. Jesosy no mpanjato be. Ho hitantsika reto ry havana malala. Ary tsika reto dia hanana toerana amin'izay atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Raha manino? Raha mifikitra. Raha tsy miala. Misy fotoana ny toe-javatra mitranga tena maniry ianao hiala amin'Andriamanitra mihitsiny. Ary teny mihitsy io zavatra io hoe mialahy. Inona ihany no mbola ivavahanao hoe ataonao hita foana ho azy ao Jesosy zao hoe fa tsy vitanao hoe zavatra mitranga zao hoe tsy vitan'io Jesosy io zany hoa io. Mialahy amin'izay hoa oka izay ty fivavahanao ty tsy mitondra ninona amin'ny fiainanao. Zany ny ataon'ny toe-java-misy eo amin'ny fiainantsika indraindray. Ary dia kivitsika dia mitady ny teny hoe tena ohatry ny marina ihany ilay inona marina moa zany tena tsisy nenina ry havana malala. Ho avy ny mpanjato be apakatra anao ho vady. Ary ianao dia hanana fitoerana tsara eo amin'ny fanjakany. Raha mifikitra ianao aza miala amin'Andriamanitra. Ory ianao androany dia aza miala e. Mahafinaritra ny fiainanao androany, aza miala. Mangidy ny fiainanao androany, aza miala. Alleluia. Fa tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy. Mila fa nampahery antsika izany ten'Andriamanitra izany indray androany ary. Mety isika mamaky vaky ity tontolo andro ity. Alleluia. Mankasitraka anamapinitsika tanatin'izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be izay a. Dia Andriamanitra manankarepa-saovina ane a amaly fitianao a mampionina. Matoka fa voaraintsika daholo izay afatra izay a ny eny tsara tsika rehetrarehetra. Dia inoko fa tafapita tany amintsika rehetrarehetra izany afatra izany a raha lasina ampavimalala. Andriamanitra manankarepa-saovina ane a amaly fitianao mampionina. Dia tombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany a. Dia
Ampiasanao hatrany ny Andriamanitra amin'ny asany. Alleloia. Izy avy mbola tsy narabaiko misaotranareo ihany koa mankasitraka azy ireo satria zava-dehibe eo ampakasitrahana izay ataonareo mampahery azy ireo. Iary Robertson tahiny Jesosy Andoandria Lantony Rina Kadaka Tirira Albenja Ranorosolga Mamsy Randry Soameva Zamina Erika Sondolany Rina Biki Rolandy Mama Valentina reny le nieritreritra tao hoe amin'ny folontsika manomboka fa ny hanomboka alohantsika androany dia zay natonga antsika efa lasa loloha tsisy fandarana misandratintsika androany. Koda Leonira Zana Monika amboarantsika misy arabainiana koa Lala Miary Aromboanga tonga soa ianao tonga dia anaky telo be zao dia mandray anao misaotra anareo raha izy amin'ny fandraisana ny vahiny dia izy koa mbola tsy narabaiko teo Jonathan tahiny Jesosy amboarantsika moa efa narabaiko teo misaotra mampionina dia tahin'ny tompony rehefa ampianarana vaovao indray tsika androany nilazan'ny tenin'Andriamanitra zany tahin'ny tompoko rahavavy Bartel tonga soa ianao dia maharetatra any hatramin'ny farany. Alleloia. Ny tenin'Andriamanitra jerentsika moa nalazatsika fampaizana dia amin'ny rota mahafinaritra ty tantara ty. Rota ny toko voalohany zany hoe hojerentsika anaty famerevolana daholo ny rota rehetrarehetra. Alleloia. Hojerentsika anaty famerabelarina daholo hatrany amin'ny rota toko fahefatransika dia hamaky teny ao amin'ny rota. Ny tantaran'ny rota moa dia sahala amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanjoan'ny Naomi sy ny niarahany rota taminy rehefa miverina ho any Betlehema izy. Vehivavy roa zany no resahantsika eto. Io zany no isy fiarahana mahafinaritra eto. Nefa miteny hoe nanjo azy dia zavatra ratsy, filazana manjo dia misy zavatra nanjo andry zareo, zavatra ratsy daholo zany fa na dia nisy zavatra ratsy nanjo ary dia mbola niarahan'ny rota ihany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy dia toko voalohany andiny voalohany ary tamin'ny andro nitsarana mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany ary nisy lehilahy avy any Betlehema Joda nandeha nivavaka nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba dia izy sy ny vadiny mba mijanany roalahy Elimeleka ny anaran'ilay lehilahy ary Naomi ny anaran'ny vadiny ary ny anaran'ny zanany roalahy dia Malona sy Kiliona. Efratita avy any Betlehema Joda izy ireo Betlehema Joda izy ireo dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Fianakaviana manontolo zany nifindra monina. Alleluia. Nandeha nivahiny tany Moaba zany hoe mponina tao Betlehema tao amin'ny tanànan'ny olona tanàna voafidy fa saingy noho ny mosary dia lasa nandeha nakany Moaba ary rehefa tany moa izy dia maty tany izy. Maty tany amin'ny firenen-kafa. Andiny fahatelo ary maty Elimeleka vadiny Naomi ka izy sy ny zanany roalahy ihany no tao no sisa. Ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roalahy Orpa anarany anankiray ary Rota anarany anankiray. Ary dia nitoetra tany Moaba tokony ho 10 taona izy. Dia mbola maty koa izy mirahalahy dia Malona sy Kiliona ka dia namoy zanany roalahy sy ny vadiny raha vehivavy. Mafy zany mafy zany. Ary misy olona miaina zavatra ohatr'izany. Maty daholo izay misy ranabavy zay voazinina anay taloha tena ohatr'izany mihitsy ny fiainany aminy. Maty ho azy, maty tsikelikely io daholo, maty ny vady dia maty ny zanaka. Mampalahelo be mihitsy. Dia misy olona tena ohatr'izany mihitsy. Ka maty ny vadiny dia maty ndray koa ny zanany roalahy saingy ny nafinaritra ilay zanany roalahy maty efa napaka-bady. Efa napaka-bady. Efa napaka-bady.
dia efa maty izy roa dia tokony hiparitaka zany satria efa samy mamonjy ny tenany a tsisy nina mahatenenina ntsony tary zany misy moa ny teniny nomby dia niaingy izy sy vinantovavy ka nody avy tany amin'ny tany Moaba efa reny a tany amin'ny tany Moaba efa mifanginy Jehovah ny olony hanomeny hanina zany hoe raha olona amin'izao aloha zany dia efa kôtikôtin'izay zavatra teneniny mitojo izay mihitsy fa eto zavatra hafa no mitranga dia niala tany amin'ny toerana izy ka ny vinantony roa vavy niaraka taminy niary nandeha teny an-dalana izy hiverina ho any amin'ny tanin'ny Joda ary inao no tamin'ny vinantony roa vavy andeha samy mody any an-tranony reninareo avy ianareo mba ho asoavin'i Jehovah ianareo araka izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa omeny Jehovah tokantrano any ianareo dia hita fiadanana avy amin'izay trano ny vadinareo dia nanoroka-azy Naomi ary izy roa vavy dia samy nanandratra amin'ny feo an'tomany dia izy roa vavy taminy miara-miverina aminao tokoa izay ho any amin'ny firenenao tenenin'ny Naomi zany hoe mandehanao miverina niaraka tamin'ny tsodrano tsofina rano mihitsy zareo mba hiverina dia teo moa 10 taona nirahany zany tsika zao mbola voafiry taona fotsiny mamy ny fiarahana voafiry taona zao tsika no mifankalala fa mifisarana tamin'ny Pentecoste teo any nampalahelo kely tena natsiary tena nampalahelo kely mihitsy ny tamin'iny nahitandry zareo lasa ka le fisarahana io tena mampalahelo io fifankatiavana tanatin'ny 10 taona ve havana misarasaraka ho azy eo tsy vitan'izy roa zay anaraka anao ohatra ny Riaina erina Baviaina efa tonga teny amin'ny gara tamin'ny latsinainy verina hodiny aminareo tonga indray ny apitso za mbola tsy hody alao rapitso dia mbola ny apitso le ariva efa train efa kaiky farany efa train amin'ny 9 alina mihitsy ny nalainy mahafinaritra ny fiarahana aleoko mahita zany zay mahita anareo tena tsy andro reo izy ivoahana ny tokantrano rey sika so ihany fa afaka atao fa zao tamin'ny Paka koa nampalahelo tamin'ny Pasika koa nampalahelo lavolia andanao izy miverina miverena ihany dia tomany nanandratra na feo an'ny tomany zay tsy saraka aminao zay ary hiverina aminao zay fa hoy Naomi nyinsiste Naomi miverena ihany nareo anaka nahoana miara-mandeha amiko ianareo mbola misy zazalava ato akivoka ho vadinareo ny tsisy tsony ato tsisy atenaina tsony miverena ianareo ka mandehana efa antitra ka tsy azo vady itsony tsy akory raha hoy za manantena ihany na dia hanambady an'io alina za ka teraka zazalahy moa andry azy mandra-palehibe any va ianareo ka hijanona tsy hanambady tsy anaka fa mangidy lavitra zao nanjoa azy zao noho ny nanjoa nareo fa ny tana Jehovah nahinjy ny Amelia dia samy nanandratra ny feo andray izy roa vavy ka nitomany teto zany dia zao ny zavatra nitranga tonga aloha nitsodrano voalohany mandehana samy tsy nety samy mbola nozatra tsy dia zany fa avy eo niinsista i Naomi ary ny teny ny antony tokony andehana hoe tsisy ninona tenenareo ntsony eo raha ianao tenenina zavatra anankiray misy fomba fiteny hoe sambo miletika mandeha sambo zany anao dia efa manomboka hitanao hiletika mino fa samy hiala daholy amin'ny voaloha mety manao tena fa miara-maty ato andana afa teny hiletika tsy isy atenena ntsony raha misy olona zao manambady olona ianao zao ranabavy andao ranabavy ny teneniko mahita lehilahy ianao dia ampanatena teny lahy hoe zahako ohatr'izao ny situationko ohatr'izao ny toe-bolako zao ny asako mety mahateo ty be lehilahy fa rehefa tena fantatrao momba azy tena tsisy ninona tenaina tokoa tsy maintsy lasa ihany ianao sa indrisy fa voaka ny lehilahy daholo momba azy za nge tsy manana ninina tena hoe tomobile netiko nge tsy anahy zay taloha rehefa mandeha taloha tamin'izay mbola kely dia mandeha manadaladala vehivavy
dia fampindrana akanjo misy ohatra misy namana manana an'ireny blouson tsaratsara ireny kasikety tsara tsara dia rahatiny lehilahy findra dia mifandimby amin'iny rehefa andeha eo an-tanàna dia mandandaleo ohatra ny vehivavy kely dia manao an'ilay kasikety tsara be ilay blouson tsy anay kory fa izay namana manamanahy zanakapahana reny. Dia raha amin'iny ilay vehivavy no mitaraikiraiky alain'ny olona ny blouson avy eo dia ahoana izay anananao entina fa tantara io mindrakindran-javatra n'olona io satria tomobilin'olona nentinao dia manantenan'iny ny anabavintsika hoe mba ho tafita zany tsika fa mba misy tongotrefatra lain'ny olona rehefa avy eo mbola tsy vady dia mbola afaka mitsoaka ozy izay ary zoko mampina kosa tamin'izany mbola tamin'izay mbola kely loha zany tamin'izay mbola kely zany fa tsy tamin'ny mampina koa tsy nilana blouson intsony fa tonga dia efa mbanety alleloia mandehana ho tsisy ninona tenanareo intsony teo zany aloha tena fa zay mandehana mbola samy nietrehitra mety misy mbola tenena ihany ofo mampiteny hoe lehilahy tsy bokery taona fa tena marina izy anteko an'izay zay taloha misy kiraro malaza reny dia mifampidrana kiraro rehefa andeha mba hanadala vavy reny kiraro taloha nalaza ny Santiago dia mifampidrana Santiago rehefa andamina reny amin'ny tena dia adobodoboka ery Santiago an'olona fa zao tonga teo amin'ny fizahatoetra voalohany aloha tsisy ninona tsony dia mbola samy mitomany zay anaraka anao zay tsisy araka aminao ory reto tsisy ninona nge tsika ty tsisy ninona tenanareo nge ty amiko vadiko boribory ange za zero manatody le maranitra aloha dia le talon somary miditra ty anatiny ny Santiago efa rivotra le bolo zao tamin'ny atramafio alleloia tonga teo amin'ny fizahatoetra voalohany aloha samy mbola nijanona samy mbola niorona fa tonga teo amin'ny faharoa hoe tena ny tsisy ninona ao marina tena maty antoka nareo mijanona tsisy ninona ntsony dia inona zavatra ndray teo nisaraka ny lalana samy nananatra ny feo andray izy roa vavy ka nitomany zany hoe samy nitomanina lahelo ihany saingy teto sampanandalana andiny fefatra ambin'ny folo tapany faharoa rota toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo tapany faharoa ary orpa dia nanoloka ny rafozan'ny vavy farota kosa nifikitra tamin'ny any midika le nanoloka tsy hoe bakely fotsiny zay mitovy pointure angamba tsy nitantaraiko anareo le namanay le ranabavy marina tiana loha nivelantsika amin'ny toritena misy toeram-pandizana zay eo rotona Ankatso amin'ny rotony université espace dera ny anarana nareo izay mahafantatra tantaraiko tanaty toritena zany ny espace dera rehefa soma alina saka misy alina misy balina dia tsy mahazo miditra ao raha tsy manao kiraro mihaja dia manao lobaka fa tsy afaka manao capuchon zany capuche zany ianao tsy afaka manao tennis ianao miditra ao dia rehefa ataonay rehefa miditra amin'ny espace dera miditra aloha ny anankiray manao kiraro mihaja dia ao amin'ny espace dera ry akaiky ny toalety ary misy tamboho ivaiva dia atsipy avy any le kiraro ho an'izay efa tafiditra zany dia atsipy le kiraro dia anaovan'ny hafa miditra indray dia tafiditra daholo ihany nefa kiraro anankiray atavidirany rehetra dia le ray farany mandeha miditra mitondra sakosy misy ny kiraro rehetrarehetra amin'ny kiraro amin'izay sasany mandeha bakiraro zany ny fataonay taloha fanteanampy mena isy namako karana zay lava be zay ka ny azy pointure 45 zay rehefa le kiraro mihaja 40 eo daholo ny moyenne anay dia tratra zay satria le karana io ohatrin'le hitanao le ankizy vavy kely le manao an'le ohatrin'ny soulier kely le kapa kely reny le manao loha tongotra fotsiny fa izy loha tongotra fotsiny eo anatin'le kiraro
dia jereny leviteur ahoana ary tia karana ohatry manao fandeha papa izy lava be fa kiraro foilo kely dia trahatra zay tamin'izay zany ny fiainanay taloha dia trahatra zay nanomboka tamin'izay a samy mitondra kiraro mihaja daholo amin'izay anatin'ny tomobile any rehefa andeha hibalina tsetsatsesa tsy aritra iny a namaly ny tenin'ny ranabavy ay tena lapelina be mihitsy izy a ka izy lava be tsy fo 2 mètres ka raha 2 mètres kosa manao pointure 39 fa fienjerazero tsy azakanao ny tongotra tapitra eny amin'iny fa zao samy mitomany any izy roa vavy fa ndray a nitomany dia nanao bahakely na mia dia lasa ny verina fa ny anankiray tomany dia mijanona alleloia nifikitra jereo tsara iteny io a irota kosa naninona tsy hoe nijanona fotsiny fa irota kosa nifikitra zany dia ohatran'ny mifikitra ohatran'ireny tsipolitra reny ohatran'ireny tsy fantatra ianao raha mahafantatra an'izany atao hoe morpion zany mamikotra tsy mety miala mamikotra takan'ireny ventouse atao amin'ny fitaratra reny mamikotra porte telefôna atsika amin'ny telefôna amin'ny parabrise reny apetaka dia mamikotra zany ny atao hoe mifikitra tsy nety ny ala na dia ireo aza ny zavatra izay mitranga hoe tsisy ninona tenenareo tsongaty amiko hoe ohatra ny dita ozy tojo nifikitra indray na ninona mitomany any a tsy ampy ny fotoamanina ary fotoamanina tsy milaza ninona indraindray nitomany any fa raha mason'olona te andao ihany no roany dia lasa izy zany dia nitomany izy ekeny zany fa ndray nitomany nifikitra teo ndray nitomany nanao bahakely dia lasa nandeha saraka ny lalany zareo ary hoy izy mbola ny insista ihany naomy indro ny ravavinao lasa nody any amin'ny firenena any amin'ny andriamaniny ka mba mifereny ianao koa anaraka ny ravavinao fa orota mario amin'ny baibolinao mihitsy reto tendreto aza manery andaona sy ala mifanarahana anao e fa zay alehanao dia alehako e zay toeranao dia itoerako e ny firenenao ny fireneko e ary ny andriamanitra ao no andriamanitro za tsy ala aminao halleloia izay tany hafatesanao ny hafatesako dia any koa ny andevenana ataony Jehovah amiko ane zany eny mihoatra n'io zany raha tsy mifampatesana ihany a nao mpisaraka atsika tena tsy nety ny rota reo ny tena zahozy izy zay alehantsika na ataonao inona zay alehanao ny alehako zay misy anao misy any andriamanitro ao mihitsy no andriamanitro nitoerany levenao ny levenako tena ny faty sisa mampisaraka atsika fampatesana sisa mampisaraka atsika zany ngely hoe mifikitra fanazavana n'le teny hoe mifikitra nge zany leavany izy tsy hoe nijanona ny salasala te nijanonjany nanao ndry dia rehefa lasa rely ndry dia zany fa hoafilarireto kosa te le olona e izy andany ndrira andeha fa za hifikitra mety niteny azy nandresy lahatra azy ngery avany orpe hoe andaoky soavaly maty jerevo no avitsika mindaoany lasa antibavy kely ndry fa ndao ary mbola misy azo atenaina fa ny atao hoe mifikitra dia narivo doza na rika na inona miezaka ny nalanao eo dia tsisy mahalanao eo satria ianao maninona ianao mifikitra ary ny toetra tokony anana kristianina amin'izao fotoana izao io mifikitra io fa adinin'ny olona io mifikitra io nasena nandeha fa tena tsy mety e andiny fa 20 ary rehefa hita fa mbola mikikitra omba zany izy ihany rota dia nitsangana tsy niteny tamin'ny intsony izy vita ny fizahantety halleloia vita ny fizahantety mandehana tsy niteny intsony izy dia nandeha izy mianaka niaraka amin'izay andiny fa 20 dia nandeha izy mianaka mahadra-pahatonga ny taisa tany Betlehema ary rehefa tonga tany Betlehema izy dia taitra tamin'ny tanàna rehetra ka ny olona ony vehivavy nao mivarety fa hoy izy taminy aza atao hoe nao mitsony ahy e fa atao hoe mara satria mangidy indrindra nataony tsy totamiko nidikany hoe naomy a dia hoe mahafinaritra halleloia
dia ozy izy hoe aza atao ianao mitsony. Misy olona ohatr'izany tadidiko amin'ny toerana ampiatrahanay taloha, misy ranabavy zay. Dia izany tamin'izany zay mbola kely fa efa ela be misy an'ireny fifidianana misy ireny tany Madagasikara. Izy efa lehibe teo alohanay. Fa teo an-tanàna tsisy tsy niaiky ny atsara tarehy sy ny atsarambika an'izany vehivavy izany. Lany misy ireny izy, tena misy fifaninanana dia izy maharesy foana amin'ireny. Fa misy fotoana ry havana, asa izay nahazo azy elaela tsy hita teo an-tany, miverina avy any, tena variana ny olona. Izy ve satria lasa hafahafa be dia lasa banga, lasa tsisy nify dia tsy samitsika. Lasa ohatran'ny hafahafa be feno hafahafa e, na ninona ary gaga be daholo ny olona tamin'izay. Dia izy ve ty ka inao moa ohatr'izany mihitsy niverina avy any dia hitanareo moa olona maty vady miady amin'ny fiainana, tsy mitovy amin'ny paoziny teo mihitsy ny paoziny, miova reraky ny ady, miova ny olona. Nao mivino izy dia ozy izy nao aza atao hoe mahafinaritra tsony, aza atao hoe misy tsony afa atao hoe rafotsy, atao hoe raneny fa tena efa tsy afaka tsony aho. Aza atao hoe mahafinaritra tsony, atao hoe mangidy, atao hoe mara, palelo izany e. Hoy izy hoe nivoaka ananambe fa apodiny Jehova tsy manana ninona. Nahoana ny ataonareo eny nao fa Jehova efa nitsangako ho vavaliko ary nisy teo efa nampahory aho. Andiny fa 20 dia niverina Naomi ary Rota vehivavy Moabita vinanto mivavy no mba sy tamin'izy niverina avy tany amin'ny tany Moaba. Dia tonga tao Betlehema izy tamin'ny andohan'ny tao mpijinjana ny faharoa ry havana. Mario amin'ny baibolinao io. Tamin'inona izy no niverina, niala teo izy tsisy ninona teo. Ny antony nandehanandrareo tany Moaba dia tsisy ninona tratran'ny mosary teo. Fa volaza ny ten'Andriamanitra ny amin'ny andininy fahaenina tapany faharoa, efa mivanginy Jehova ny olona ka nomeny hanina. Efa nanomboka antahin'Andriamanitra indray Jerosalema sy Betlehema tany Joda sy ny rehetrarehetra. Ary ny olona mbola sahirana-namboly, zareo tsy teo. Fa fotoana niverenany, tafatotona tao amin'ny fotoana fijinjana, fiandohan'ny fitaom-pijinjana ny vary ordia. Vary ordia zany dia vary avo karazana, ambony karazana. Any hoe verina zany zareo niainga tsisy ninina ny verina avy any amin'ny tany nisy azy, fa mamantana inona? Mamantana saha tena mavomavo. Mamantana saha miofaofa ny vary ordia. Ny afatotona tamin'ny fitaom-pijinjana. Za mino farafatatry orpa tazan-davitra. Raha tamin'izany nefa nisy Facebook na nisy antony Google sy ny retrezitony, za mino mety nijereny orpa manahoana zao ny Jerosalema any, manahoana any Betlehema, tao-pijinjana vary ordia, dia hiaraka aminareo ihany akay. Sangy ely piano tsy fena dia verina, sangisangy iny testa kely iny. Fa hiaraka aminareo ihany satria tao-pijinjana any. Fa saingy tsy fatany meloza ny aza teo amin'ny fotoana io no nijereny dia aloha nitomany dia namiana dia lasa izy nandeha dia nijereny tokoa tsisy ninona eo. Sambo miletika soavaly maty. Fa Rota kosa nanaraka ny Naomi niainga zero. Fa rehefa tonga tany amin'ny toerana manomboka mahita zavatra, manomboka mahita avenir, manomboka mahita zavatra antenaina, manomboka mahita zavatra mahavelom-bolo. Mahavelom-bolo nge raha zany hoe mahita mitomboka ny tao-pijinjana, isy nge zany ny vary, tsy mosaritsony nge hoe, manomboka isy ny vary, manomboka hotazana ny vary. Ary afaka malalako ity tantara ity dia tantara tena fandraisana lesona ngezabe mihitsy. Ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny orpa dia niraisin'ny orpa teo am-pijerena ny zava-misy androany. Ny fanapahan-kevitra niraisin'ny Rota kosa dia fanapahan-kevitra sady vokatry ny fitiavana, sady fitiavana no fiantranany Naomi
alahelo ny nomy fa zao ihany koa nitsinjo ny ho avy ny eritreritra hoe za matoky za mino ary ny atao hoe finoa dia fanehoana ny zavatra izay mbola tsy hitanao. Ny fanantenana kosa dia zavatra eritreretinao fa zavatra tena isy ary nanam-panantenana izy teo. Ary avako androany teteny aminao ny fivavahana tompoko tsy jerena amin'ny androany fa ao ambadiky ny fivavahana ny atao hoe misy ny atao hoe finoana. Ny finoana dia zavatra mbola tsy hitanao fa mino kosa ianao. Halleloia. Fa raha hiditra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao tsy eo ny eo dia hisy vokany zany. Mety tsy voatery eo ny eo fa azo antenaina 1,500 5,500 raha ihan'ny isan-jato fa tsy maintsy eo amin'ny tao-piotazana ianao mandroso fotsiny aloha. Raha nasaina nandroso lalindalina ry Petera tsy hoe nisy trondro efa hitany avy lavitra fa arosay fotsiny ny arato. Halleloia. Dia tsy ompy raha fatany meloa zany tsy niadevitra tamin'i Jesosy Petera hoe efa hatramin'ny alina indreo azy ny tany fa nareo eny andao fa sao dia tezitra nareo. Niona tonga tamin'ny Betlehema izy tamin'ny fiandohan'ny tompitsinjanany faharoa. Miaraha amin'Andriamanitra ianao, aza misaraka amin'Andriamanitra ianao fa ho hitanao fa tsy andeha hamantana mosary ianao io. Tany amin'ny mosary ianao ny ainge fa tsy andeha hamantana mosary ianao fa andeha hamantana tompitsinjana ianao miara-mandeha amin'Andriamanitra. Halleloia. Toizatsika ny ten'Andriamanitra. Rota toko faharoa. Halleloia. Ny nitsipona ny rota Saloim-bary teny tamin'ny Boaza sy ny soa nataon'ny Boaza taminy. Nitsipona. Izy moa ny olona ohatsika misy mpitsindroka. Aiza mpitsindroka, misy mpitsindroka. Mpitsindroka soridira ny dikan'izay. 4 mille. Ohatrany hoe nanolo tena ho 4 mille zany nanolo tena hitsipona. Fa tsy nampanahirana ny sainy zany. Rota toko faharoa andiny voalohany. Inona dikany hoe vitsika anaty mofo dipaina. Ary nisy avan'ny vadiny Naomi avy any amin'ny fokony Elimeleka, lehilahy mpanjato be, milionnaire, mety milliardaire ary zany. Boazy no anarany. Ary Rota vehivavy Moabita tamin'ny Naomi. Ao ka ny atsamba hitsipona Saloim-bary eo amin'ny eo aoriana izay hitako fitio imasony. Toy izy taminy andana ary anaka. Dia rasa nandeha izy. Ary nitsipona tany atsapa teo aorian'ny mpijinja. Ary sendra tonga tany amin'ny tanimbarin'ny Boaza izay avy amin'ny fokony Elimeleka izy. Ny fanao tamin'izany rehefa mijinja vary ny olona dia zao misy zavatra efa fatao. Zay rehetra latsaka dia tsy rofina. Fa zay rehetra latsaka dia omena ny mahantra. Zay rehetra latsaka dia omena ny Gamaliela. Misaotra anareo mahafinaritra be fa nanao antso amaly tamin'ny terinandro ity dia efa nisy vitsivitsy taminareo nanohana indray ny Gamaliela. Manareo izay mbola tsy mahalala aloha dia tsika manana groupe fikambanana kely, association kely atao hoe Gamaliela ny anarany. Izy io dia anangonantsika izay tsy ravotsirambiny tanantsika dia hanohanantsika ny sahirana ny Madagasikara. Tsika tsy mahavita zavatra be dia be fa ny vitantsika kosa EPP karazany roa zao omentsika sakafo foana ireo ankizy ireo fa firy volana zay raiky izy tsika namahana an'ireo olona ireo mihinan-kanina mihinan-kena amin'izao andro tsy mihinana fa tsy vary indray mandeha ny olona. Ny ankizy toanantsika mihinana sakafo misy entrée, misy vary, misy laoka, misy hena, misy dessert. Alléluia. Raha reny vola alefanareo 10 €, 5 € sy ny sisa. Misy manome 50 €, misy manome 40 €, misy manome 100 €. Reny atambatambatritsika reny dia alefantsika tsy mahafaty antoka antsika reny alementsika ny sahirana. Alléluia. Dia misaotra anareo raha misy nareo télépana mba hanohana an'izany. Eto amintsika ny fandarantsika tsy isy an'izany hoe raha hanohana ny fandarana dia alefa aso PayPal, raha hanohana ny fandarana dia alefa aso M-vola, tsy isy an'izany eto. Fa nytoanantsika tsika rehetrarehetra eto indray manohana ny sahirana fa sitrapon'Andriamanitra. Velona amin'ny tantaran'ny Rota tsika
de fomba ny olona tamin'izany zay mijinja vary de mitona vary ka misy latsaka de tsisy kahidy ny olona fa zay latsaka de avereo fa iny latsaka iny tsy very fa ny mahantra rehetrarehetra manaraka vaoarinao de mitsipona de tsy be zay mitsipona ny satria zay very de fa hoan'ny mahantra tahaka izany koa ny aviavy taloha any Palestina aleluia de ianao mzany voakilasy ho isan'ny mahantra de maninona mandeha mitsipona ao arinan'ny mpijinja andeha mitsipona misy latsaka tonga de alainao misy ray de fa faly ianao mitsipona tsy mitondra amboara fa mitsipona mety mahatonga amboara ihany mitsipona mitsaingotsaingo zany ny ataon'ny sahirana zany ny ataony maro zany ny katramita aloha fa tsy mihinana fako andiny ny faefatra aridy boaza tonga tany Betlehem ka nyteny tamin'Jehova hoe Jehova leo aminareo ary koa sisy taminy hitahanao any Jehova boaza de lehilahy manan-karena manana maizy azy fa olona mivavaka sy matahotra an'Andriamanitra de izy rehefa tonga de tsofin'ny rano no mpiasa ndretrarehetra Jehova leo aminareo haleluia mba mahafinaritra raha manana patron ohatry zany andiny ny fadimy de boaza tamin'ny zatoviny izay nitandrina ny mpijinja tamin'le sefin'le mpijinja zany zanak'iza moa zazavavy io ka irota na de 400 aza rota na de olona sahirana azy de zao nanana ny atsara tarehany foana izy tsisy fotoana vidanana makiazy tsony izy tsisy fotoana vidanana solombolo maso tsony izy tsisy fotoana sy vola vidanana pomety tsony izy pomety filazanay andreny tsisy vola na de anina tany amin'ny salon d'estetika tsony izy tsisy vola anaovana make-up tsony izy fa de izy tsotra be taka ny esteriny zay ke mahatonga amin'ny tenareo nareo raha vavy rana bavy tsara tarenareo na tsy misy an'ireny fa irota teto na de tao anatin'ny fahantrana tsy zarizary ny teny aminy fa ny sitona no mason'ny bojoabo azavady boazy taitry boazy fikese izy io taitry boazako zavatra rota tonga de tsara tare tafian'Andriamanitra ny voninainy na de eny ampitsondroana ary hitan'ny olona miondrika zany tsindro zany rehefa miondrika fa mbola hitan'ny boaza izy io de ozy izy le zatovo de namarina le zatovo nitandrina mpijinjaka ny hoe zazavavy moabita zay verina nombanonao io avy tany amin'ny tany moaby io ho izy masiny ianao tonga de nahazo alalana ka nantany zany arinao irota mahalala fomba ozy rota na efa nera tamin'io le mpitandrina ny mpijinjo izy ka mba hitsipona sy anavona orina mpijinjo anirenana amboary de tonga izy ka nijanona teo an-trano maraina ka mandrika kehitriny kely foana ny toerany tany an-trano zany hoe le mitsipona mantsy mila manana faharetana ianao vao mahazo be dehibe de izy kely fotsiny fotoana nijanona tany an-trano fa naninona izy teo atsato foana izy mitsipona elabe rehefa mitsipona zany elabe anao vao mavita amboara raha mitsipona zany zany anao mitsipony elaela mihitsy anao vao mavita sakafonao hoanina fa tsy natao hoan'ny olona kamo le fitsipona hoe mitsipona vary kely singa loatra izy efa nefitena efa nanao zay ela koa tsisy ninona hoaninao iny na ho asinao levure iny na ho asinao inona iny ampitombonana iny tsisy na tapohanao rano impiry zay taloha rehefa tamin'ny krizy de zahatra mba tsaroko tapohana imbedabe vary sosoa de mitombo ka na tapohanao rano impiry iny rehefa kamo anao tsy mitombo iny fa mila maharitra manaparitana mitsipona ry havana izy amin'ny daholo moa reto olona resahako aminao reto efa nandinika tytoriteny tea de zao ny zavatra mba namangin'Andriamanitra irota de tsy izy akory fa isika reto moabita zany hafa firenena iza moa inao iza
Elimeleka izay Malona sy Kiliona, iza Orpa, iza Boazy. Aloha mba teneniko anao daholo zay mba hatsapana hoe ahoana moa ty tantara ty. Naomi de endriky ny fanahy masina. Elimeleka de endriky ny devoly. Azavaiko anao fa aza mbola taitra aloha anao. Elimeleka andeha ataontsika hoe Losifera. Naomi andeha ataontsika hoe ny Arkanjely. De niaraka tao an-danitra hoe taloha, samy tao an-danitra tao reo taloha. Hoy izy ny Apokalipsy 4:10 de nazera ndao vakitsika zany. Apokalipsy ironao tsara aloha fahazavana fa aza mbola tapahanao io zao de lazainao fa miteniteny foana eo fa ironao hatramin'ny farany ny fanazavana. Apokalipsy 4:10 ny tena Andriamanitra hoe andininy fafolo tapany satria nazera le mpiambanga ny rahalahintsika de ilay ny ampanga azy teo anatrin'Andriamanitra andro aman'alina. Zany hoe nisy fiarahana zany teo amin'ireo anjeliny Jehova rehetrarehetra fa tonga kosa ny fisarahana. De tahaka ny fahafatesana moa de fisarahana. De nisaraka Naomi sy Elimeleka. Ny dikany hoe Naomi de mahafinaritra. Ny dikany hoe Naomi de mahafinaritra ary fantatsika tsara fa ny fanahin'Andriamanitra de fanahy mahafinaritra. Ny tena Andriamanitra ny Joela 4:4. Noho ny nakanareo volafotsiko sy ny volamenako sy ny nitondranareo ny zavatsoako mahafinaritra ho ao amin'ny tempolonareo. Fanahin'Andriamanitra. Naomi de ny fanahy masina zay nitarika atsika, nitarika ny Rota na de efa na de hafa firenena aza. Ny Andriamanitra zany de maniraka ny fanahy masina hitarika ny olona rehetrarehetra ny hafa firenena ho ao amin'Andriamanitra. Isika rehetrarehetra taloha de niaraka ny fakatỳ tamin'izao tontolo zao. Ary mafy tamin'Andriamanitra, mafy ny nanesorina antsika teny amin'izao tontolo zao. Iza moa zao tontolo zao atsika? De ireo zanaky Elimeleka de Malona sy Kiliona izay vadiny Rota sy Orpa. Ny vady fa tonga ny fotoana, nisy ny fotoana tsy maintsy nisarahantsika tamin'izao tontolo zao. Ary i Orpa sy Rota de tsy iza akory fa ny olona izay voatory teny ary tapa-kevitra ny hiala tamin'izao tontolo zao de andeha hanaradian'Andriamanitra. Nentiny ny fanahy masina tsika reto, notantanin'ny anjelin'ny Jehova tsika reto, tonga de hanompo an'Andriamanitra. De tsy zany fa i Naomi. Rehefa mandeha tafasaraka tamin'izao tontolo zao tsika de nitarihy ny fanahin'Andriamanitra. Ary ny fivavahana de zao, ny fivavahana marina de resy lahatra ravana malala fa tsy nisy fampanantenana firy, tsy de misy zavatra mamirapiratra de hitanao melo zany. Andriamanitra tsy nampianatra antsika ho materialista. Nisy zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra de nitondrana antsika hiverina any an-tranony aloha. Zay ny tena tanjona voalohany. Tsy ny hampanakarena antsika, tsy ny hitaingana antsika katikatira, tsy ny ananantsika fiainana tena hoe fiainana miliardera. Zay aloha zany te hazavaiko anao. Tsy hoe tsy mita Andriamanitra fa ho hazavaiko anao aloha zay. So de verinao fa fivavahana mahantra mantsy ny fivavahantsika, tsy zay le tiako tenenina. Fa ny tanjon'Andriamanitra lehibe indrindra de nitondra antsika
iverina any Betlehema de nentina izy. Ny olana nefa de zao nanomboka ny orina ny finoana izy roa, nanomboka tia miaraka tamin'ilay fanahy masina mahafinaritra de inao zany ilay fanan'Andriamanitra mahafinaritra ngerana miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra, mahatonga anao atory tsara amin'ny alina, mahatonga anao anam-piadanana, mahatonga anao anam-pifaliana lava, mahatonga anao anatoky mahafinaritra nomby. Efa manomboka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, manomboka zatra, manomboka miaraka amin'ny fanahy masina, manomboka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, de maninona tsika? Manomboka mankafy tsika, de manomboka adinontsika ny zavatra rehetra, adinontsika de tapasaraka amin'ny Malona sy Kiliona sy Elimeleka isika. Fa teto de zao naseny Naomi iverina izy miravava, nozahana toetra. Ndana raha iverina notinareo ndana fa tsy mbola tsy havita trano zany ianareo miaraka amiko e. Tadidiko zay tamin'ny mbola kely, tadidiko ty zavatra anankiray ty androany miverina eto anatin'izay. Misy avako zay efa zokinay nitarika ana hivavaka amina fiangonana anankiray tany Tanjombato tany tamin'izany. De zao ny zavatra andresahany tamin'ny namany, andao izy hivavaka le Tanjombato tsika, sy teneniko naran'ilay fiangonana. Fa zaho izy miteny anao, olona firy zay fantatro vao mivavaka atao de navita trano. Mety be ozy izy, tena zany za vavolombelona zany. Andao de fampitarihan'ny olona zany de zao hoe andao fa mety be any, fa olona firy ne vitako tany navita trano. De lasa tokoa zay nivavaka tany. De mahafinaritra tokoa aloha am'le fivavahana tamin'izany le pastera tena mampime, tena mihaino toriteny, tsy matoa tena mihaino toriteny mahafinaritra isakariva zay le fivavahana tany. Fa za aloha tsy nahazo trano. Fa zay le izy. Fa teto ny fizahan-toetra voalohany tena hoe mandala fa tsisy mandala raha iverina andro tontolo zao fa aty tsisy oeraoera de mbola tianao zay araka feo antoany, zay araka aminao Naomi, zay araka aminao hoe mahafinaritra be le voakasika isa-tsabata, mahafinaritra be le voakasika anaty toriteny le hira fiterana. Fa rehefa tena tenen'ny Naomi izy mifanahan'Andriamanitra, hitanareo tsisy atenainareo aty tena zange tsisy ninona zao hitanareo zao hoe de iara-andeha amiko ngenareo amty zipo lava lazain'olona fa masery de janona atao tadidiko misy anabavy zay teto amitsika de eto izy zao ao izy io izy io ato izy ato. Izy tia miravaka be mihitsy, tia miravaka volamena be mihitsy. Taitra mihitsy izy rehefa nitenena hoe tsy ange tsy miravaka tena teneniko anareo tena seka tena ozy izy mantsarera tateriny za ozy seka tena inona nampemitra seka iverin-dalana ozy ataoko izy dolo lety volamena rehetra rehetra eto ka inao ny teny tsisy andrentsony any inona nataony Orpa eny arpa te veloma ianao fa tiako ianao te mifamia veloma fizatsy maintsy iverina verina ta izy Orpa, verina tany amin'ilay izao tontolo zao. Fa irota kosa naninona ozy rota za hifikitra aminao, tsisy ninona ke za hifikitra aminao halleloja. Ny dikan'ny hoe rota tsara fantatritsika, ny dikan'ny hoe rota de namana na sakaiza, ary ny dikan'ny hoe Orpa de ty faritry ny tenda ity, tenda mara zany teko an'izany ny dikan'ny hoe Orpa de tenda, ny dikan'ny hoe rota de sakaiza. De miteny le izy satria Orpa adeany amin'ny tsisy nirinina rehefa ny tendanao mankotantana. Ary ny ten'Andriamanitra hoe ny kibony no andriamaniny, misy olona mafoina ny fivavahana noho ny hanina. Rehefa tsisy hanina, tsisy miliara, tsisy katikatatra, tsisy ninina, tsisy trano, izy koa no hoany. Ozy ny olona hoe tsisy Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io raha vao tsisy an'izany. Iza ny teny anao an'izany? Iza ny teny anao an'izany? Fa irota sakaiza. Hoy Jesosy hoe
ianareo ny sakaiza. Halleluia. Hoy izy Jesosy any amin'ny Jaona 7:4 ianareo ny sakaiza. Raha io ary ny fanamasina Naomi, Rota le hafa firenena sakaiza. Ary izy akay Boaza. Boaza dia personazy ngeza be ao anatin'ity tantara ity. Ny dikan'ny teny hoe Boaza dia hoe aminy ny hery. Aminy ny hery, zany hoe aminao ny hery. Aminao ny hery, tsy sapatahotra. Nafinaritra izy iny tamin'ny sabata. Any Apokalipsy 3:5 any. Apokalipsy 3:5. Apokalipsy 3:5 andiny 12 nge vakiko aminao. Ny ten'Andriamanitra manao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay nyvonono dia mendrika ny andray ny hery sy ny harena sy fahendrena sy faherezana sy aja sy voninahitra ary zao. Nomena ny hery ilay zanak'ondry, aminao ny hery. Iza Boaza? Boaza dia tandidon'i Jesosy. Ary Jesosy Boaza dia manana manana tanimboly ngeza be. Manana ngeza be. Io io dia tsinona fa fanjakan'Andriamanitra. Ny tontolon'Andriamanitra. Tsy mbola voateriny hoe ny lanitra fa fanjakan'Andriamanitra ny momba an'Andriamanitra. Lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy izay tontolon'Andriamanitra. Io le Ary ny tompony dia Boaza dia Jesosy zany. Ary ny zatovy rehetrarehetra dia ny anjely, ireo piody rehetrarehetra eo dia anjeliny Jehovah. Zao ny zavatra nitranga. Tsy nampozina, tsy fantatro eo fa inomina dia ohatran'io azy. Manana havana mpanjato be. Ny fanamasina dia manana an Jesosy. Andeha hanao olona tahaka isika. Ray, zanaka fanamasina Andriamanitra anankiray. Ilay telo izay ray. Manana tena mpanjato be mihitsy, manana havana mpanjato be Naomi. Dia ny fanamasina zany. No ny fanamasina, Jesosy, ilay tompony misoran'Andriamanitra ianao, mitaritin'Andriamanitra hoe eo amin'ny sahan'Andriamanitra. Ary Naomi dia afaka mipotra amina endrika olona. Isika ireo dia olona daholo nampiasain'Andriamanitra. Olona daholo nampiasain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina hitarika asa ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny anay zao ranabavy Bertina zay no Naomi ny ran'Andriamanitra hitarika anay eo amin'ny sahan'i Boaza. Iza no nitarika anao tonga teo amin'ny sahan'Andriamanitra. Efa misy fantapatatra any ianareo, rekataka zao reo Lovely mitondra azy. Lovely zany zao dia Naomi ny kadaka, ary kadaka Rota ohatra zany zay. Ranabavy Lina ny mamany any, raha Mahatandrina Maria Sarlina ny Naomi mitondra azy teo. Ny aina maheno soa dia tsy haiko izay na Marie-Jo na Anitra Clarisse no Naomi mitondra azy teto. Iza moa le teto? Iza moa le totsika eto? Manompan'Andriamanitra. Tonga soa eto amin'ny sahan'ny Boaza ray mana. Eto ny hanompotsika an'Andriamanitra, eto ny sahan'Andriamanitra, hanompotsika an'Andriamanitra. Ary zao ny zavatra tena mahafinaritra. Tonga amin'izay Naomi, Rota azafady, andeha hitsipona. Inona moa ny ataontsika eto? Tsika rehefa vao amin'ny voalohan'ny mivavaka mbola tsy mieritreritra fanjakan'ny lanitra zany firy zany. Fa ny ataontsika aloha dia mitsipona valim-bavaka. Manana problème ianao tsisy vola, boka nitrosa, marary sy ny sisa, dia inona aloha ny zavatra ao an-tsaina voalohany? Tsy mbola hoe marary ho any an-danitra, tsy mbola zay aloha. Hositrana, eto am-bavaka mba hositrana. Inona aloha rahalahy? Boka nitrosa rahalahy. Ianao tsy tena hoe tena maherezy ianao ho any an-danitra tsika fa inona raha inao izay trosa zany?
lasa le olona mandeha vao zay fa tsy maintsy nitrosany aloha ny tsiponiny eo na le androta teo zany de zao mbola mitsipona ary isika reo de mitsipona valim-bavaka daholo ny alehantsika eto ny alehantsika eo amin'Andriamanitra de mitsipona valim-bavaka ary ny anjely no mitondra an'ireo vokatra ole tenin'Andriamanitra hoe manao ino izy ty livraison nareo any anjely alleloia tondra an'ilay vokatra de zay milatsaka eny mba hanjaranao halleloia de zay nimeny nomony tahiny tomponareo de mitsiponytsika mitsipona valim-bavaka fa zao ny nafinaritra eo ampitsipolana valim-bavaka ianao mbola tsy de malala zay zavatra mitranga tsisy ninona fantatrao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsisy ninona fantatritsika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zao fotsiny ny tao atsaitsika hitsipona fotsiny alova hitsipona valim-bavaka mba hitsipona valim-bavaka fa tena ory valim-bavaka fa ny zavanafinaritra de zao tonga halleloia amin'ny aviny fahefatra am'le rota toko faharoa indro boaza tonga avy any Betlehema tonga Jesosy tonga teo amin'ny sa Jesosy ry havany taka an'Andriamanitra namanga ny sa edeny isakariva miona amin'ny Adamasero ny amanginy Jesosy ny sandry ho an'izay olona rehetra tonga eo zay tonga tsipitsipona teo ary hitan'i Jesosy niavaka irota hitan'i Jesosy hoe niavaka ireo ingy hitan'i Jesosy inge no hoe miavaka nampiavaka ny rota de zao hatramin'ny maraina izy teo tsy miala teo izy hoy izy Jakoba tsy manaika tsy averaka ianao raha tsy tahinao maraina pariva ny andro neny Jakoba maalina paraina ny andro mpazava ny andro tsy navelany ary ny olo loatra zany de ireo marikeny Jesosy iza ozy izy io iza io de ozy izy le mpanompo hoe Bert Saba io Jesosy Bert Saba io boaza ahoana ny ataony eto tena mitsipona valim-bavaka izy fa manangataka izy mba tena eto am-bavaka ho ny halleloia ahiny tompo eo tadidiko ny idiran'ny zany ranabavy Berta teto zany misy fotoana mieritreritra an'izany tena latsaka ny rahamasika Jesosy fa navelan'Andriamanitra hitsipony halleloia fa hitan'i Jesosy ny toepony tenen'le anjely hitan'ny anjely ange io toeponao io izy ny anjely izy io zao ny tantarany tsy nentin'ny saraka vao nanomboka na iny toriteny de tsy nentin'ny saraka tamin'ny anjely mety mba ty fandarina andramoka izao ty nge nominareo ry havana malala inona ny zavatra tsy manahaka anareo dray tapa tsisy connexion dray nareo bediny vadinareo misy anavavy teto eto efa tsy etsomo izy bediny patron miara-matory efitra ray ny andrinisy sy ny patron de namafana biara ny Koweït de mitafy lamba matevina be izy inona ny anton'izay ao anatiny ao am'izay izy sady misarodo no mijery fandarana fa raha vo hitan'le patron mijery de bedy hoe pio io ao anaty lamba izy tsembo-dratsy mijery ny fandarantsika tamin'ny 2018-2019 zany olona zany fa zao ny fikitra aza dinona le rota toko voalohany andiny fahefatra amby folo tapam'ny faharoa fa irota kosa ny fikitra tamin'ny any de mifikitra ianao halleloia ohatra mbola tsisy ninona voray tsisy vola miraradraraka eo tsisy fiaraha amin'ny sakafo eto rehefa vita ny fandarana fa inona nataonao mifikitra ianao arabaina ianao rota fa ianao mifikitra io hitany Boaza relaza tonga tany amin'ny Boaza ny feo izy io ngery Boaza tena tsara be fa miaraka tamin'ny nomy avy any io izy tsy nisaraka tamin'ny nomy tsy namelan'ny nomy ozy izy Jesosy ok zao ny zavatra nitranga nijanona tany amin'ny maraina mandrakakehitra izy tany kely foana ny toerany tany an-trano inona moa dikan'izany ny zavatra ataontsika kely foana ny zavatra ataontsika ny ivelany kely foana ny hijanontsika any an-trano anaovantsika ny zavatra zay atsika manokana fa ho an'Andriamanitra ny tena betsaka ataontsika mba calcule hoe ny fotoananao ry havana asan'Andriamanitra ve mibetsaka sa asan'ny nofo fa ny rota teo amin'ny isa io nitsipona teo ny betsaka ny tamin'ny andro ary hitan'i Jesosy zany
hitany Boazy zany. Zao ny tenin'ny Boazy. Andiny favalo, hoy Boazy tamin'ny Rota. Tsy mandreva ianao anaka. Aza mandeha hitsipona ilay tanimbary hafa na miala eto ianao fa mitoeretana ilan'ny zatovolahy. Aoka ny masonao ho amin'ny tanimbary zay jinjany ka manara eo arinany ianao tsy efa nodidiko fa ny zatovo tsy haninona anao. Ary raha mangeta ety ianao makanesy eroa amin'ny siny ka misotro amin'izay atsakain'ny zatovo. Zao ny tenen'ny Boazy tamin'ny Rota. Rota avianao. Zao manomboka androany aza mitsipona ny tanimbary hafa-tsony ianao. Alleluia. Ohatrany hoe araka ny tempo taminao raha ity zany ny sehatra anankiray, ity zany ny sa ohatra ity fandarana andramoka izao ity, dia ohatra hoe za zany ohatra hiteny aminao hoe aza mijerijery fandarana hafa-tsony moa e. Zao kely havany ny fandarana azonao jerena. Azako nefa teteny aminao tsy nisan'ny fandarana jerenao no hitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Fa noho ny ten'Andriamanitra hoe ny lehilahy manan-tsaina mahita ny lalana rehetra, fa ny lehilahy manam-pahendrena mahita ny lalana iray tokana sady marina. Marina zany teneniko anao zany. Zay ravana efa nompan'Andriamanitra zay tamin'izany dia tokapohatra ny siny. Tsy nafantatra fa tsy ny fiangonana nisy anay ary tsy nafantatra pastera nisy anisy zany fa ny pastera anay fantatra. Misy ndray olona fatany daholy fandarina rehetra tsisy afa-tsy tsisy zay tsy misy azy, tsy ratso azy zany, tsy hoe voatery ho ratsy zany. Fa zao ravana teto dia nytenen'ny Boazy i Rota mba hifantoka amin'ny zavatra ray. Ary ny tenen'ny Boazy eto izy ianao aza mandeha amin'ny tanimbary hafa-tsony. Ary raha mangeta eta ary ianao dia dana misotro rano etsy. Efa manomboka ame tsara. Efa manomboka ame tsara ny toerana, efa mitsindroka, mitsipona dia sady efa manomboka afaka misotro rano. Mino fa eto amin'izao fandarana zao mba mitondra rano mangatsiatsika midina anatin'ny fanahinao andry. Mamelombelona ny fanahinao. Alleluia. Izy avy izy nefa nitsipona valim-bavaka teto. Tamin'ny alala, tsy teto tsy izay mamay valim-bavaka, fa tamin'ny alalany ty fandarana ty. Ninona nataonao teto tao anatin'izay fotoana izay nitsipona valim-bavaka. Ary zao Andriamanitra tsy mijery antsika fotsiny. Amin'ny fotoantsika tonga eo amin'ny sahan'Andriamanitra tsy maintsy misy tsiponinao ry havana. Tsy possible tonga teto tsony ianao raha tsisy ninona ny kasihan'Andriamanitra ny fiainanao. Saotra Suizelle. Alleluia. Fa nitsipona ianao nisy mitsiponina e. Mahatonga anao io mbola eo androany. Raha tsy tian'Andriamanitra nijanona teo aloha tsy nisy ninona voanio teto na ray ary. Fa nitsipona ianao. Amen. Izy Boazy aza mandeha tanimbary hafa-tsony moa fa avie. Raha mbola mangaitaita ary ianao misy rano. Saotra anareo rehetra mijoro vavolombelona mba hitan'ny olona vahiny mantsy ireny. Alleluia. Mba inona ny ataonareo maharitra hatramin'ny filialy leto Roberta sy ry Soameva sy ry Fabiola sy ry Verselina sy ry Naina Maheno sy ry Andolina Suizelle. Alleluia. Za ravana malala. Nareo tonga dia tamana amin'izao fivavahana izao tamin'izany dia efa nitantaraiko anareo fa ny andro voalohany hivavahana andro sabata zany tokony tsy nitandrina sabata zany zay satria misy saka. Efa nitantaraiko anareo ty fa misy olona mbola tsy maheno mazy fa io zao nareo dia fitendry hoe ianina indray zao zay fa tsy maninona e mahasoa ny teny averina. Na miomana be mihitsy zany zay va tandroany hoe boka ny trosa tena efa ho 1 miliara trosa ho tsy nanana ninninona. Ndry misaotra maheno sy ho efa meno rano ianao fa nazy ny voninahitra. Andeha hivavaka izay. Miomana mihitsy hoe amin'ny sabotsy tamin'izany ny olona mbola mihafahafa be mitenany hoe tsy nitenany hoe sabata satria raha teneny mely hoe sabata dia mety tonga izay dia sabata na hoe le tsy mihinan-kosoa zay tsy hoany. Amin'ny sabotsy zany misy fivoriana kely ho an'ny olona zay misy olana rehetra tambatra amin'ny toerana iray nefa kely izy fiangonana ary tsy fiangonana mijoalajoala misy tilikambo fa salle de classe kely na EPP kely misy vovoka kely zay dia ao zay ny vavaka zay tsy mahalala zany fa andeha ioany zany rapitso dia efa niomana ery pasoana ny akanjo ny zoma hariva sy ny sisa amin'izany tsy manam-bola fa voninahitran'Andriamanitra aloha mahafinaritra
mbola banana tomobile zay zay mbola tomobile tsara tare mbola nanana BMW série 7 zay zany tamin'izany tena tsara zany tomobile zany fa zay rehefa amin'io atao vitre fumée mihitsy ilay izy sao de hitan'ny tompotrosa mitondra ilay izy de lasan'olona fa iny no entina ivavaka rapitso de nanana vola ray alina tokana tim anankiray zany ny volana de efa vita programme hoe io ny 25 000 gasoil ny 10 000 kosin-jaza sy côté an-jaza ny 5 000 zarena aloha 10 mba fanatitra de ny 10 000 sakafo atoandro vita koty eny ary ivavaka rapitso trany apitaka fa misaotra azy tsika na me apitaka mampiony fa ny zava-doza ozy ianao de zao ny maraina nisy tompotrosa tonga atao hatraminay tsy napozy mihitsy hoe ho tonga miantsona amin'ny telefony sy niany telefony vonoky rehefa weekend efa hita ny mono traminay tao Analamahitsy mbola eo ampandriny io ka tamin'izany ny varavarana tsy isy varavarakazo fa fitaratra de rideau fotsiny dododododo io le tompotrosa ka le zay rehefa andeha hiainga tamin'ny alina efa vita dao eo ambony misy bahut zay de efa eo lakle an'ny tomobile de le vola ray alina de ny baiboly andetiny ivavaka foana hitan'le olona lasa nandeha sisika tany ambany latava tany ambany tohatra mampionina ny ona tamin'le olona mbola nandainga kely aloha sabataka airato lasa nandeha mivoaka any izy jeren'le olona za taloha tsy misaraka telefony tsy possible zany zany mivoaka tsy manana telefony jeren'le olona rehefa ny telefony koreto daholo de fatany mety mandainga ka zao izy za hitako ny volako tena mbola tsisy mory amboatra ny sainy za za mio ambany tohatra miaina inona re tenen'le vadika mampiteteneteny aloha zao miafy mio ambany ambadiky le gony tsara po gaga ny olona ka misy olona mpanova trano am'le ambany de hitany olona inona ary ny ataon'ny monsieur Rato de lalala zazakely any miafina de miteny io monsieur Rato le olona eo ambony resaka amin'ny mampiona katomepitso aiza izy fa tena ohatraotrao aiza le vola mbola tsisy ity zany de hitan'le vola le ray alina 50 000 francs ty tonga direct izy ataoko frais taxi tsara mandeha taxi ataoko volanao lasa zay de izy antsona toleko lasa le vola ray alina izy lasa na angay mampionina lasa le vola tsy afaka anao hoe anohatra za eo am'le gony tsara lasa hoe le vola lozy iny vola rehefa tokony atao gasoil fa zao ozy izy inombo tamin'ireo tsisy ninona ke any mitsamona ozy izy rota kosa mifikitra tamin'ny any zao nataony amin'ny vady hijanona sa andeha afaka miteny zay tamin'izany ohatra misy sakatsaka ny zandriny fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany andeha hivavaka zany fa aloha janony atsika efa nanana faniriana Andriamanitra mahita renay mifanamasina tamin'izany teny mandehana ohatra misy mitariky an'izany hoe mandehana tsisy gasoil ke mandehana fotsiny de etretinareo zany hoe fiarako tamin'izany efa tsy manam-bola de tsy tsina mafy mitsy gasoil tsisy plein zany ntsony fa manisy gasoil 25 000 50 000 tamin'izany de efa fantatro zao io tomobile io hoe io tomobile io tsy lasa lavitra tsony gasoil tokony vomivoaka eo Analamahitsy de manampy gasoil eo amin'ny Galana nefa le vola tsy eo ntsony lasan'le olona andesa hijanona andao andeha ka nety ny tomobile io le avana niainga avy eo Analamahitsy tonga naina sabotsy namena tsy lany ny gasoil zay de fa saloim-bary ny tsiponina sahady tena hoe fahagagana hoe fa ahoana tsy lany tonga eo atokotany le EPP zay anaovana le fianarana anaovana fitaovavaka zay fa mijery zay vady orineny tsy lany le izy tsinona kory iny fa efa nitsipona saloim-bary alimbavaka fahasoavana fa tena voanian'ny toriteny tao resaka gasoil lany koa ny toritenin'le paster saloim-bary ty tsipona saloim-bary tonga de otra mahafinaritra eto amin'ity satiriny eny verina retsika amin'ny heriny mety efa misy gasoil halleloia fa tenako anao ny anatanay sabotsy name ny tomobile io mbola tsy lany ny gasoil nanatra mampionina tany Analamahitsy nandenaka tany amin'ny lalana any Ankatso iny tongatra any Ankatso any amin'ny terrain any ambany fanaovana boule
tonga tamy mbola tsy nahita vola mbola miverina niakatra avany akatso midina amin'ny mausolée miakatra amin'ny mausolée tonga any am-pasapito any vao nahita vola anampiana gazoalina tsy lany ny gazoalina samy mpitondra tomobily tsy angamba samy malala hoe ohatry ny ahoana teo efa tena tokony ho lany fa ny anaty tsy lany satria maninona nasian'Andriamanitra salim-bariny tsimponina teny valim-bavaka ianao ingefa nita zavatra ohatr'izany matoanao mbola mijanona ary zao tsy hijanona eo ozy izy zao Boazy aza mihetsiketsika tsony aza mitady tambary hafa tsony de ozy izy no eny ary amin'iny efa ozy izy makanesy aroa raha isotro anao andiny fafolontsika zao amy rototoko voalohany andiny fafolo de niondrika sy nikohaka tamy tany rotaka nanao hoe ahoana mba hitako fitetomasonao sisy nizovanao nefa vahiny ihany tsika le manomboka voakasika ny fo manomboka mahita vaninahika Jesosy inona mo ty za iza mo za alleloia no andray valim-bavaka avy aminao raha ny faratsy tsika ny fahotatsika tsisy valim-bavaka omenanao zany na ray ary tsisy valim-bavaka tokony raisitsika zany na ray ary fa mahatonga atsika voakasika ny fo latsatra amin'ny maso de mieritreritra mihitsy ty za efa ohatry zao na de ratsy aza izy le iran'ny SLKM mbola tianao ihany hainao zany izany le fanikeny iny hoe na de efa ratsy ary ianao de mbola mahazo valim-bavaka ihany inona moa ty za ozy izy rota inona moa mba ahitako fitetomasonao sy njovana azy nefa vahiny ihany zany hoe zange olona teny am'izao tontolo zao hoe zany zao ny Erika zany ijorova volombelona zany misaotra ny Erika voakasika amin'ny fonondrota ty za de mahazo hatramin'ny rano sotroina nefa za olona vahiny mpanota tsy mendrika olombelona ary tompo tsy mendrika ny atao hoe zanakao halleloia tena marina hoe zany na elona avaty aminay hono na elona tsy nanisy gazoalina andrisan'ilay volana ndry hoany Jesosy ho voninahitra nitsiponareo nitsipona saloim-bary andiny fa 1 tena maro boazaka anao tamin'ny efa reko tsara zay rehetra nataonao tamin'ny rafozanao vavy sy hatramin'ny hitanao zatra nataonao ny fanoratenanao na de tao anatin'ny faratsinao tsisy niafina tamin'i Jesosy izy Jesosy efa reko reko ny zavatra nataonao hitako daholo ianao mifikitra reny hitako reny ianao fa voasakatsakana misy aminareo voatofotry ny tontondry ny vadiny mihitsy mbola eo ihany Jesosy hatrany zao ny tenin'ny Boazy amaly nataonao ny Jehovah ka omeny Jehovah-Andriamanitry ny Israely valam-pity lehibe any ianao satria avialiko eo ambanin'ny elany ianao amen omen'Andriamanitra anao zay riny fonao satria tonga miarika eo ambanin'ny elany ianao raha lasana bavomala ary izy oka hita fitio masonao tompoko lahy efa nampifaly ahy ianao ary efa nitemora tamin'ny zatovo vavinao de tsy takany anankiray amin'ny zatovo vavinao aza ozy Jesosy hoe de ikeko fa tsy takany ny ondry zay nanoran'Andriamanitra anareo ambonareo le ondry ivelan'ny vary le vala hafa tsika tsy zanaka Israely malagasy kely tsy de makaiza fa tiany Jesosy ianao anefa efatra amby folo fangapangatsika fa lasa be ny fotoanatsika rehefa mamy de mamy ty toriteny ty ary efa tonga ny fotoam-pisakafoanana ty Boazy taminy makanesa ty ka minana mofo ary atsy-boy amin'ny vinaingitra ny sombo mofonao de hiperaka teo anila bijinjy izy ary nangalandra lehilahy lango izy kanina nakavoky ary nisy sisa tsy lany azy inona ny vokatra ilay fanarahana le izy nanomboka nitsipona teo tamana teo amin'ny sa hoy Jesosy hoe raha misy mandreny feo indro efa mandondony ambaravarana ka raha misy mandreny feoko de amoay izy ary za hiditra ho aminy ka hiary sakafo aminy ary zaho aminy alleloia nanomboka nahazo seza irota nanomboka niarany sakafo nanomboka ninana zavatra mahafinaritra minana mofo atsoboy eo amin'ny vinaingitra ny tsombo mofonao alleloia de nangalandra lehilahy lango hatramin'ny desera ho any mahafinaritra be lango zany ohatra ny voatango zany zavatra mangatsitsika mahafinaritra mihinana an'izany lango zany nahita fity am'izay nomboka nahazo toerana ary voky alleloia ny anaran'i Jesosy ahavoky anao any ny tenin'Andriamanitra zay ho zarany eto amin'ny anaran'i Jesosy ary naty toriteny ty zay rehetra tamana zay rehetra
variana ny tsipona tamana teo amin'ny tontolon'Andriamanitra, tena omen'Andriamanitra anao ny toeram-boninahitra am'izay. Mihinana ianao ka ho voky, hinana hatramin'ny lango angatsitsika, hatramin'ny deseraka, hatramin'ny entreka, hatramin'ny jus, hinana ianao ka ho voky. Ary ny ten'Andriamanitra ny sisa tsy lany aza. Isana bavy zay resaka tamiko androany, nitsofina rano izy. Zao mba teny za pasteur ozy izy nakasika ny foko zay teny zay. Za pasteur ozy izy firy taona ozy izy taty andafy. Fa samy miasa zay mivady ary tsara karama. Fa zay pasteur ozy izy découvert foana zay taloha. Zany hoe mihiba foana tonga amin'ny farany volana. De efa tsisy tokony arena intsony anatin'ny bankinao, fa mbola maka ihany ianao de mihiba. Azo atao mantsy zany hoe te andafy. Mihiba. Nefa samy miasa. Fa hatramin'ny nanarako fandarana ozy izy, lasa manana ambom-bava na vita trano zany olona zany. Ary nitsofina rano androany ny tranony zany olona izany. Amin'ny ariva teo nitsodrany tranony. Vita somatsara ny trano. Nefa olona découvert taloha. Ten'Andriamanitra kety de nihinana izy ka voky ary nisy isa tsy lany ny asa. Ny anaran'i Jesosy na rehetra zay mbola miainana zany hoe tsisy vola voatonga amin'ny 15 de lany tanteraka. De mitrosa amin'ny anaran'i Jesosy ataovy izay hatamananareo eto amin'ny sahan'Andriamanitra fa ihinanareo ka ho voky ary ny sisa. Ny sisa tsy lany aza. Amaty sindray nareo. Misy olona any. Ho tena rahateo ho fitahina ho amin'ny firenena tokoa ane ianao. Teny sisa tsy lany. Andiny fa de mivola raha nitsangana ny tsipony izy de nodidiny Boazy etiko misy zava-mahafinaritra be. Efa nomboka ny famatotra zany ny fifandraisan'ny Rota sy Boazy. Ianao sy Jesosy rehefa manomboka melalina ny fifandraisanao sy Jesosy de ozy Jesosy mantsy ny anjeliny. Ary raha nitsangana ny tsipony izy de nodidiny Boazy ny ankizilahany hoe aokizy tsipona. Na de ho an'lelan'ny amboara azy de aza maninona azy. Zany hoe na any amin'ny toerana tsy tokony hitsiponana azy. Satria hatramin'izay mantsy ny tsiponana eny am-pandehanana eny le olona de zay latsaka ny tsiponana. Fa rehefa eny ny amboara efa mipetraka etsy daholo, fa misy latsaka eny atsefatsefany eny. Aveleo izy aky eny koa izy. Andiny fa 12 tiny tena mahafinaritra. Ary asy latsa-datsaka avy amin'ny amboara ka avelao izy ireny tsiponiny fa azararana izy. Zany hoe nomeny Boazy baiko zany ny mpanampiny. Hoe mpitondra an'le amboara de asiana latsa-datsaka fotsiny. Asiana latsaka ho azy am'izao fotsiny. Te atao mihitsy iny alatsako. Ty alatsako. De gaga Rota, ohatry be da be zany latsaka zany efa baiko avy any Boazy. Avela misy latsaka mihitsy. Amin'ny fotoana ianao manomboka miditra famatotra amin'ny Jesosy sy ny fifandraisanao, tsy mitsipona valim-bavaka isaky ny telo volana zany intsony ianao. Fa fiainanao manontolo valim-bavaka. Za rehefa na malala araka teniko taminay ny tomboka tamin'ny gazoalina tsy landy ny valim-bavaka. Fa teneko anao efa tenenay nareo teto fa nitrosanay tamin'izany efa 1 milliard. Na afaka nitrosanay vetivety niova asa atao ampiasananay. Lasa responsable na marché public reny. Rehefa isaky andeha hamonjy appel d'offre rehefa hiprésenter ny offre anay rehefa misy appel d'offre zany. Eto mazakazaka any amin'ny pasteur anay tamin'izany. Ametraha tanany iny offre iny. Patron tsy malala zany fa zany responsable marché public tamin'izany. Any amiko ny dossier. Tsy manaiky raha tsy. Misy fotoana andeha hamonjy appel d'offre any Anosy any amin'ny ministère any. Fa mandeha moto mafy be mandeha makany Sabotsy Namehana, makany amin'ny pasteur anay. Mitady ny pasteur anay ametraha tanana fotsiny ny dossier iny de verina mamonjy appel d'offre anay. Manomboka ny fametrahana ny dossier ohatra amin'ny sivy, efa amin'ny sivy lavatsika 5 sepitra miakatra ny tohatry ny ministère manatitra ny dossier tsy embodratsy. Ny olona mivaly de tonga eo amin'ny fitsasa. Za amin'ny sivy lavatsika 5 mbola taiza ary mbola nandeha nametra tanana ny dossier. Riavana. Riavako. Nikagana tamin'izany. Nikagana. Taloha ny olona teo alohako tompony nampindrekedany io asa io mamonjy appel d'offre isaky ny mihetsika fa tsy mahazo na marché iray. Fa za riavana. Mety misy aminareo mpiasa-panjakana mahafantatra an'izany hoe misy loha anankifiry rehefa manao appel d'offre, misy loha an-javatra firy. Fa amin'ny ministère iray misy loha anankivalo azoko daholo. Valo. Nefa ny concurrent misy 15. Fa ny loha rehetrarehetra azoko daholo. Riafana, zava-nisy zany. Zany hoe manino? Avela ny Andriamanitra latsa-datsaka eny amin'izay.
Arakaraky ny androsonao, ifandraisanao betsaka, alleloia. Famatotra anao amin'ny boaza rota. Hodidiny boaza ny anjely, ataovy milatsa-datsaka fotsiny amin'izay. Ataovy milatsa-datsaka fotsiny amin'izay mivalom-bavaka, halleloia. Ho fiainanao ny zany hoe tsy mitsipona mitsinjoka efa tena savaina mihitsy vao mahisy anankiray. Tsy zany ntsony ka efa tsy zany ntsony nivoanao zao. Nivoanao, ianao efa tia an'Andriamanitra io. Ianao efa tena mifikitra be amin'Andriamanitra, tena manana fifana miara-misakafo amin'ny boaza io. Raradraraka ny valom-bavaka ao. Tsara koa zany ijoro vavolombelona fa miraradraraka. Ny fiainanay ry havana, tena teneniko anao. Amin'ny fiainanay valom-bavaka isan'andro. Fiainanay menakavy kely, valom-bavaka isan'andro. Tsy vitanay ny tantara aminareo, inona avy fa valom-bavaka isan'andro. Avelany tenen'i Jesosy ny anjely ataovy miraraka fotsiny. Ataovy latsa-datsaka eny dia aza rarana izy. Halleloia. Tsofoky rano ianao zay manatrika eto andrano. Tsofoky rano ianao. Fa iraradraraka ny ianao. Tsy mitsipona tena mandady zany ntsony ianao vao mitsipona fa miondrikondrika ianao dia efa mandray valom-bavaka. Fa ataovy izay ampifamatotra anao amin'ny Jesosy. Ataovy izay ampifamatotra anao amin'ny boaza. Dia afaka nitondra nody izy. Nitondra vokatra be dia be nody amin'izay rota. Ary nitondra ny ambon'ilay sisa tsy lany tamin'ilay sakafo be ampitoloha nentina ho aninomy. Gaginomy efa taiza ianao. Dia ozy izy rota hoe tao amin'ny boaza ako. Ozy izy rota, ozy izy nome afa-tsika akaiky iny. Afa-tsika akaiky iny. Rota iny ny tompo izy mianaka ary mbola tia kotoizana moa izy ty nefa lava be ty tantara ty. Fa zao. Nefa rano tantara any amin'ny rota toko faefatra. Andiny 17. Ary boaza dia napakatra ny rota ka nanambady azy. Ary Jehovah nampanananaka azy ka niteraka zazalahy izy. Zao ry havana. Tsy ampitsony ny fitsimponana ny vokatra. Fa ny tena tanjon'Andriamanitra aminao dia zao. Ho lasa vadin'ilay tompony say ianao. Avy mifampakarana. Avy mifampakaram-bady. Ataovy izay tonga anao ho vadin'i Kristy. Ataovy izay tonga anao ho vadin'i Kristy. Fa ny vahaolantsika tsy valom-bavaka. Ny tanjontsika dia zao hiara-manjaka amin'ny Kristy. Tompony sa. Za dia ianao mpiray-lova amin'ny Kristy. Zany ny tanjony. So ianao variana hoe hitsipona valom-bavaka, hitsipona amboara, hitsipona vary. Tsy zany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Miainga amin'izany io. Fa ho hitanao fa tsy valom-bavaka izany intsony ny tazona anao amin'Andriamanitra. Fa efa ny fananana ny sam'izay. Mampakarin'i Kristy ho vadiny ane isika. Mampakarin'i boaza ho vadiny ane ianao rota. Fa mifikiry. Mifikiry. Aza manaiky. Ninona sakana ndao tsika nimpan'Andriamanitra. Ndao any an-danitra. Ndao hiaraka napaka amin'ny Kristy. Anao ny tompony sa. Anao ny sa. Reo anjely reo. Reo ny namin'ny anao taloha. Fa zao reo lasa katoa anao reo aorianao. Miara-manjaka amin'ny Kristy zany. Miara-mipetraka amin'ny Kristy. Dia tsika mitovy amin'ny Kristy. Miara-manapaka aminy. Dia nareo anjely reo ary mbola ianao indray nanapaka an'ireo. Hotahiny tompony tsika rehetra mino favorainao zany afatrany. Lava ny fotoana satry fampahery fa mino fanampy zay. Tsika anao anteritoe za Jesosy ny fahasoavanao no natoza ho ahy. Fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga anao eo amin'ny sa io. Aza mihetsiketsika eo. Aza mihetsiketsika eo. Mety androany ianao vao tonga eto. Eto tsisy miliaram-panantenana anao eto. Mifikira fotsiny. Mifikira fotsiny. Fa raha zao zay zao ry havana. Efa 4 mihaja ho aho. Efa 4 mihaja. Teneniko anareo ty zavatra ty. Mety tsy mino nareo teneniko. Ilay andro zany tsy ritra 4 teo anosy teo izay mivaly tamin'izany. Dia mandeha tomobile tsara be zay. Mercedes zay ny tomobilinay. Fa Mercedes maintimainty be zay dia atao vitre fumée. Dia ny olona amin'io avy nirava nijery baolina tao Mahamasina. Izay mivady eo amin'io akaiky tribunal io mijanona. Hivarotra ilay tomobile satria handoa volan'olona. Dia ny olona izay mandalo mijery ilay tomobile dia ilay mijery. Tsara! Ka tena ivoa, tena tsara kosa ilay tomobile aloha.
nefa tsy fantany zay mivady eo anatiny io mitomany de misy fanariana zordi zay eo anosy eo de mahita 4 ary avany totran'le vy kely reny de mananana any de zao mba teniko tamin'ny mampiona raha tadidiny mampiona zany tegny zany sambatra hoe 4 io zaho tena teo eo amin'ny toerana io satria zao nyaho aty zao ty tomobily ty ohatry ny mody tengena kotsy fa tsy anatiny tena marina fa raha hitan'ny tompotro samty de fa mandeha tongotritsika mody zany ty tsy anaty fa hitambarako amin'olona be dehibe zay manatro samo fa io 4 io a zao a io zordiry io anaza rery tsy edivany aman'olona mahita ao izy a mihinana tsy mahita ao izy a tsisy miady aminazy hoe tsisy mitena raha tsy mahita sakafo anao de gadraiko raha voatsy voalohana volako de gadraiko de zay hoe sambatra io 4 io fa soariavana malala nifikitra tamin'i Jehova nifikitra tamin'ny Boazy nifikitra tamin'ny Naomi tsy 4 zay zao tsy miliardera fa tsy 4 ary tena tahin'Andriamanitra tahin'ny tompo ho azy ny voninahitra androany mifikira ianao amin'Andriamanitra mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra mety eza ho tarihan'ny Naomi ho tarihan'ny fanamasina ianao ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra aza mba materialiste zany tsika mivavaka fa tiavan'Andriamanitra ianao fa ho hitanao ny azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao io ho tompony sa ianao tsy mitsinjoka tsony fa ho tompony sa ho tahin'ny tompony antsika rehetra mihina fa voarainao zay afatra zay samby mahery hivavaka tsika ao aorian'ny terity tahiny Jesosy Alleluia fasoavanao namonjy anay zaho lay mpanota zaho lay mpanota ratsy indrindra tena ratsy indrindra ho azahay moabite ao taloha tena mpitsinjoka mihitsy ny zao vo vonjao jamba taloha zao mahita efa manakohanina amin'izay Jesosy fasoavanao Alleluia namonjy anay zaho lay mpanota zaho lay mpanota tena ratsy indrindra ratsy hafa firenena mihitsy Jesosy very ataloha very ao taloha tsy nanakohanina tsisy ale Jesosy zao vo ankehitriny efa voky mihinana Jesosy jamba taloha Alleluia zao mahita amen Jesosy fasoavanao zao iara ieky efa fahasoavan'Andriamanitra zao iara Jesosy namonjy anay zaho lay mpanota Jesosy lay mpanota tena ratsy indrindra ratsy indrindra very ataloha very ao taloha zao vo vonjao jamba taloha zao mahita fasoavanao maty zao lona toy zao tsy toy zao tsony angeza Jesosy zao tsonya raha tsy no ianao ratsy ianao fahasoavanao zay rehetra manaiky fa fahasoavan'Andriamanitra natoy zao azy ohaky izy hira mangingina ny an-trano raha tsy no ianao tsy toy zao tsony Alleluia Jesosy tsy toy zao tsony fantatrao zany raha tsy no ianao Alleluia salohim-barinao Jesosy amen Zao
mahita fahasoavana namonjena zahay taloha ratsindra Halleluja. Sotra Jesosy. Sotra fa tena fahasoavanao zao iainanay zao. Niainga tamin'ny fitsiponana ny amboara vitsivitsy Jesosy. Fa nataonao kosa mihinana kavoky. Ahoana ny anadronay ny zavatra izay nataonao Jesosy. Ahoana ny andozanay ny fanainao masina ka hampanaovanay malahelo ny fanainao masina. Tsy Jesosy. Leto zay ankehitriny a. Mikoa aketo anatrehanao tahaka ny rota hiteny hoe inona moa ty zahay tompo? Inona moa ty ankizy vavinao? Ahoana mba hitako fitety-masonao sy tsinjovanao any efa vahiny any aho. Izy aminareto moa Jesosy mba mendrika andray valim-bavaka raha ny faharatsiana sy ny tsy fahatanterahanay. Tsy misy Jesosy. Fa nefa kosa noho ny fahasoavanao. Ny fahasoavanao dia indreto Jesosy zay a mbola miaina tahaka izao. Mbola miaina tahaka izao. Misitraka ny valim-bavaka. Misitraka an'izany hoe amboara. Ny amin'ny vokatra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy tamin'ireo amboara efa navelanao latsa-datsaka fotsiny. Nanirano any anjely hitany fiainanay. Misaotra Jesosy satria tsapanay ankehitriny fa hay tao ambadika tao. Dia nitanterahana mihitsy ny teninao hoe omeko malalaka izany na dia matory azy izy.
raha fitahina zay tonga teo amin'ny fiainanay Jesosy tsy mifanaraka akory amin'ny fitediavanay anao na ny fivavahana ny vavaka sandratraina tsy mifanaraka amin'izany Jesosy fa hitanay mitsoekay no memena fotsiny kay ny raha anao ny anjery andatsandatsaka ny reny fotsiny ka misaotra Jesosy misaotra tantany ny dianay amin'izao sisa izao mba ho tonga hatrany amin'ny fampakaram-bady Jesosy ka io reto olona reto tsy ho variana fotsiny hitsipona ny valim-bavaka avy aminao fa hibanjina ny lanitra Jesosy hibanjina ny fanambadiana ny boaza iroto dia mba hibanjina ihany koa ny fampakarana anay miaraka aminao Jesosy fampakaram-bady ny zanak'ondry Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy tehirizo rehetrarehetra ho tonga amin'izany fotoana izany tehirizo mba tsy ho variana fotsiny ny amin'ny fitahina sy ny fahasoavana fa hibanjina n'ilay fahazahoana n'ilay sa mihitsy dia ny fahazahoana iaina mandrakizay amin'ny fanjakan'Andriamanitra misaotra Jesosy marary erany aja misaotra sy mivoninahitra ho anao ary matoky sy mihinao fa tsy mba misy avelanao verimaina ireny teny rehetra zay latsaka ireny Jesosy tsy mba misy avelanao verimaina ireny teny ray latsaka ireny Jesosy fa tena hoe ho tahinao ny isa tokantrano isam-batan'olona ka ny voizana fafy Jesosy dia mba vo amoa amin'ny zato endy aveny eny tsy handiso fanantenana fa tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata amoa avokoa ny vozana fafy teto hatramin'ny litera iray hiasa anatin'reto le tsisy ho adininy na tera hiasa ny teny zay natao teto ho voninahitra anaranao Jesosy misaotra Jesosy manao ny terany aja misaotra sy mivoninahitra dia vosisatana faratra amin'rahanao Jesosy tsy afaka hitsaingana dia litera ray tamin'izay nitoriana teto azy androany ho voninahitra anaran'Andriamanitra halleloia amen hivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena ampandrotsika ny anabavintsika Berta hivavaka ao amin'ny firenena tany tompona anabavi Berta Alléluia. Taksosi pastera menakapi tainy Jesosy antsika rehetra hiara hivavaka risika ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra renay izay an-danitra tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay misaotra ray masotrinao satria tonga teto aminay ny fanatrehanao tonga teto mialatsy indrindra ranabavy Berta mialatsy indrindra ranabavy Berta andao soloany ranabavy Marie-Jo ianao andao soloany ranabavy Marie-Jo ianao satria ratsy be mihitsy ny connexion anao dia alao dia miasa ny ranabavy Marie-Jo ny bavaka fa ratsy dia ratsy ny connexion amin'ny Berta tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia tahiny tompo pasteur mianakavy dia araka hivavaka tsika dia mbola faly misaotra anao izay ry Jehovahandriamanitra rainy tsara indrindra satria tena hoe fitiavana lehibe izay nanomezanao anay an'izany teninao izany androany izay nampitongainao ny mpanomponao misaotra Jesosy misaotra fa tena hoe lehibe tokoa ny fitiavanao anay tena fahasoavanao tokoa Jesosy mbola iainanay ary izany fahasoavanao izany dia arotsakao isan'andro isan'andro eo fiainanay mitondra fifaliana mitondra fahasalamana mitondra fahasoavana maro eo fiainanay izany Jesosy ary mahatonga anay faly sy idera hifikitra aminao foana amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra satria tena fiadarana fitsarana manana anao Jesosy ary tena hitanao hatramin'ny atsipria fiainanay Jesosy malalo araka ny teninao hoe na dia ataonao tahaka ny tsitsina maro izay tsy misy lataka eo anatrehanao na dia iray sambatra izay manana anao Jesosy makasitraka anao izay na n'izany teninao izany mampahery anay tsirairay avy ary mino fa nizaniza reradraraka tonga teto androany nizaniza mandalo avy tonga eto androany Jesosy dia mino ampafananao masina efa nikasika fony olona tsirairay avy tao anatin'ity fotoana ity dia azo hery izy ary atonga azy androsy atonga azy hifikitra indray Jehovahandriamanitra fa tsisy afa-tsy anao rery any no afaka hitondra fitsarana
no afaka hitondra fiadanana no afaka ampandresy amin'ny ady rehetrarehetra zay mety atrehany tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Mino afa mahery zany olona zany Jehovahandriamanitra androany, boka ampandresy zany olona zany satria mifikitreto amin'ny fandaharanao toy izao Jesosy malalala, satria amin'ny toerana izay ampatsiarovako ny anarako izy ny teninao. Eo nitahiko anao, eo no natonako anao ka ho an'izay tsirairay avy tonga teto androany dia tsisy alamainana zany fanatonanao zany, tsisy alamainana zany fitahinao zany Jehovahandriamanitra, satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahay zavatra rehetrarehetra ianao. Alleluia! Tsisy tahaka anao Jehovahandriamanitra, tsisy tahaka anao Jesosy na hitady aiza na hikaroka azy zay tsisy azo ampitahaina amin'izany fahalehibeazana. Tsy hery anananao eo amin'ny fiainanay zany, voninahitra ho anao rery ihany amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra. Ary mivavaka izay ankehitriny ho an'ny firenenay Jehovahandriamanitra, tsisy miafina aminao. Tena latsaka katerena, latsaka ao anatin'ny faharavana ny firenenay Jehovahandriamanitra. Fangatahanay famindram-ponao mba hiasanao mahery Jehovahandriamanitra ny foam-pampanany malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Mba hitodika aminao Jehovahandriamanitra, andray anao tompo sy mpamonjy ho fiainana, mba ho anjakany fiadanana, mba ho anjakany fitahinao, mba anjakany fahasoavanao Jesosy zany firenena izany. Tsy mananteny betsaka hoentiny izay satria fantatray fa isan'andro san'andro zay raha manonona vavaka ho an'ny firenenay dia efa tafatoetra eo anatehanao zany. Fa pampatsahivana fotsiny ihany Jehovahandriamanitra, araka ny teninao manao hoe nareo izay pampatsiaro Jehova aza mitsahatra dia ampitsahivinao anay zany firenena izany. Minao fa maso mpamindram-ponao sy maso mpamindram-ponao sy ny fitiavanao dia hamangy ny firenenay amin'izao fotoana izao. Misaotra Jehovahandriamanitra, ny fiainanay tsirairay avy raha hisaraka amin'izao fandaharana izao dia mino afefeom-pelantananao zany, mino afefa mandrotsaka fitahiana sy fahasoavana ianao ho amin'ny tsirairay avy izay nanaraka an'izao fandaharana izao. Petraka hifenao pelantananao fisarahanay, ny anjelinao hitoby manodidina ny tsirairay avy aoriana an'izao fandaharana izao. Voninahitra dia ho anao rery mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka anareo mirahavavy na vavy berta, ilana tsy momba tapaka ny connexion ratsy be ny connexion dia tsy maintsy nitapahana fa misaotra ny rahavavy mary zao koa tao anatin'izany rehetrarehetra zany nandimy andrana vavintsika berta. Dia izao tapitra ny fandarantsika fa lava be misy roa andro zay fandarantsika lava be satria mamy dia mamy namelabelatra azy ilana tsiny nefa koa nareo dia naharitra hatramin'ny farany ka ho tahina Andriamanitra re nareo. Zay misy kely toroteny teo naharitra teo i Rota dia hitany Boaza ny faharetany. Mahereza tao tsika rehetra ho tahiny tompo sotra hoe tonga niatrika teo hatramin'ny farany raha soka amin'ny rao lanitra so ka velona somatsara tsika dia milatsina ny alina resika vao eo na anaty vavaka fiambianao so fa raha pisy koa tsika amin'ny sivy manay dia efa eo neto indray fa zadiniko eo fa manapatonga an'izany ny akiradio mandeha foana akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino tsy tapaka ny toriteny sy ny hira dia tahiny tompontsika rehetra raha pisy ndraitsika mihaona samy tahin'Andriamanitra samy mahery ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra mahereza. Halleluia, amen. We'll see